الاحتراق هو المشكلة. لماذا يعتبر الاحتراق المشكلة الرئيسية؟ Amen, 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 amen. Ravatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hatratran'izao alina izao indray. Voalohany indrindra dia isaorantsika amin'ny Tompo satria velonay na ianao. Isaorantsika ilay mpanjaka ny mpanjaka. Andatsiana amin'ny fahatarana. Andatsika isaotra ny Tompo. Tsangana antsika isaotra ny Tompo ny mivonahitra azy. Isaotra n'ilay mpanjaka ilay maherintsika. Isaotra azy tsika ny arovany antsika tamin'ny loza maro samihafa. Halleluia. Ny tantanan'ny ankohona antsika. Amen. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ho. Mbola misaotra anao mideranao a Jesosy tratran'izao alina izao indray. Misaotra ny arovanao a Jesosy tamin'ity tontolo andro ty. Narovanao tamin'ny loza. Narovanao tamin'ny fakapana maro samihafa. Misaotra ny fitantananao, misaotra ny fiarovanao feno ambiampy. Mankasitraka Jesosy. Dera lazo anao voninahitra ianao. Ianao ilay mpanjaka, ianao ilay tsy miova, ianao ilay be voninahitra. Tonga indray Jesosy ny fotoananay amin'izao alina izao. Tonga indray ny fotoananay Jesosy hiona aminao. Tonga indray ny fotoananay Jesosy hiaraka aminao ka dia mangataka anao Jesosy hanatrika amin'izao fotoana izao. Asandratray ny feonay Jesosy mideranao. Asandratray Jesosy ny feonay any aminao satria mahery ianao, satria tsara ianao, satria tsy miova ianao, satria ianao ilay tompony tompo. Ianao rery ihany no deraina. Ianao rery ihany no kalazaina Tompo. Koa raiso ny fisaorana asandratray. Raiso ny fisaorana entinay aminao Jesosy. Asandratray ho anao ny feonay. Asandatra ny aminao Tompo malalo. Ianao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny masina. Ianao ilay mahery, ianao ilay magaga, ianao ilay Tompo. Tsisy tahaka anao Andriamanitra. Tsisy toanao Jesosy malalo. Izany ny isaorana ny anaranao. Izany ny isaorana satria anarana miavaka ny anaranao. Anarana mahery ny anaranao. Ady misaotra anao Jesosy. Mankasitraka anao a Jesosy. Raiso ny fideranao entinay. Raiso ny fisaorana entinay amin'izao alina izao Jesosy. Ho voninahitry ny anaranao. Ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Misaotra Jesosy. Amen. Halleluja. Angataka ny fanahy masina antsika hidiny eto. Angataka ny fanahy masina antsika hanatrika antsika eto. Satria ny fanahy masina no mpitari-dalana ary ny fanahy masina no mpanazava. Izy no manazava ny diantsika. Izy no mampalala antsika ny zavatra rehetra. Halleluja. Ary izay zavatra rehetra ataontsika eto dia izy no mitarika. Izy no anokatra ny masom-panantsika.
izy no mampalala zay tsy fantatsika. Indraindray tsika mamaky an'io baiboly io, anatin'ny anao mamaky mandinika an'io baiboly io no misokatra ny masom-pananao. Ao anatin'io ianao no mihitsana ny kirana isoron'i Jesosy, dia misy zavatra tsy hainao dia eo no eo anao mamaky amin'iny fanahy masina mampalala anao. Izany fiasan'ny fanahy masina. Halleluia. Ka andao angataka ny fanahy maherin'Andriamanitra tika hitarika atsika eto. Halleluia. Eny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, lay masina any amin'ny avo indrindra, lay masina sy mahery, lay masina mahagaga. Halleluia. Fanahy masina midina eto ianao, fanahy masina manatre eto ianao. Aoka ianao anatrika an'izao fotoan'izao fanahy masina, aoka ianao hitarika an'izao fotoan'izao fanahy masina. Ianao ny hanokatra ny masom-panana indray fanahy masina, ianao ny hampafantatra anay indray fanahy masina. Izay rehetra tianao ambara, izay rehetra tianao lazaina, fanahy masina avy, fanahy masina avy mitaria anay. Ampalalao anay ny sitraponao, ampalalao anay ny sitrakao, fanahy masina avy fanahy masina, satria izay tsy mahay manao na inona raha lavitra anao, ary izay rehetra ataonay dia ataonay amin'ny anaranao, ataonay amin'ny anaranao rery ihany, satria ny anaranao dia mahery, ny fiasanao fanahy masina dia misy hery fahefana. Midina fanahy masina, midina mameno anay, midina mitaria anay. Fenoy izany amin'ny tokantrano misy anay tsirairay avy, fenoy izay fanahy masina, fenoy familanao, fenoy famangetanao. Ko avy midina eto ianao fanahy masina, avy manatre eto ianao fanahy masina. Aoka ianao nampalala anay indray, zava-baovao indray no teneninao aminay amin'ity androandroany ity, zava-baovao indray no ambaranao anay amin'ity androandroany ity. Ko avy fanahy masina, riabasikararara, avy fanahy masina babasarara, fenoy izay fanahy masina, fenoy ianao zay fanahy masina, manatre anay fanahy masina, ampalalao anay ny sitraponao, ampafantaro anay ny sitrakao. Fanahy masina avy, fanahy masina midina, fanahy masina manatre zao fotoan'izao, ampalalao anay ny sitraponao fanahy masina. Milanao zay fanahy masina, satria raha tsy eo ianao dia zava-poana izay rehetra ataonay. Ko avy fanahy masina, avy manatre, avy mitaria, avy fanahy masina. Fenoy ihany koa izay ny afonao, fenoy ihany koa izay ny afonao, fenoy fanahy masina ny trano misy anay. Aoka ny afonao fanahy masina, ameno ny trano misy anay, ka ny fanahy ratsy rehetra miavokavina dia efa tsy ambinina ao anatin'ny tranonay, fa ny herinao fanahy masina hirotsaka eto, ny herinao fanahy masina ny hidina eto. Midina fanahy masina, midina fanahy maherin'Andriamanitra, midina fanahy maherin'Andriamanitra. Mangetaetanao zay, milanao zay, mainanao zay, mainanao zay raha lavitra anao fanahy masina. Ko midina eto ianao, midina meno anay. Osoro koa izay fanahy masina, omeo ositra vaovao zay, ositra avy aminao, hery avy aminao, ositra vaovao manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Fanahy masina fenoy, osoro izay fanahy masina. Ko midina meno anay, midina meno anay, midina mitenena aminay fanahy masina, fanahy maherin'Andriamanitra, fanahy maherin'Andriamanitra. Aoka tsy ho maimaina izahay, aoka tsy fahazarana ny dirana eto fanahy masina, fa tena hisy ny fanatrehanao, fa tena hisy ny voninahitrao. Ko avy fanahy masina, avy fanahy masina. Misaotra tombo, mankasitraka Jesosy, dera laza aja voninahitra ho anao zay tramitolo indrindra ho mandraka izay. Amen. Amen dia. Isaorantsika tompo, isaorantsika ny fanahy masina, efa mameno atsika eto izy mameno atsika amin'izao fotoan'izao.
Halleluja. Hiditra amin'ny fifonana antsika. Hiditra amin'ny fifonana antsika. Mamaky tenin'Andriamanitra antsika. Tenin'Andriamanitra anjara antsika ho vakintsika ato amin'ny jaona voalohany. Jaona voalohany andininy faha jaona voalohany toko faharoa andininy faha 5:10 ka hatramin'ny faha 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy vakina ny teny. Asa tia izao tontolo izay na izay rehetra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Hifona antsika amin'izany tenin'Andriamanitra zany raha itsika mbola tia izao tontolo izao, raha mbola misy fitiavantsika amin'izao tontolo izao dia mbola tsy ao anatintsika ny fitiavana ny iray. Ny filana maro samihafa, ny rehaka amin'izao fiainana izao, ny filan'ny nofo, ny zavatra mahavariana antsika amin'izao fiainana izao, reny dia mitondra antsika, mampanota antsika ka mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ka raha antsika mbola ao anatin'izany dia andaontsika hifona hibebaka. Dia mbola tohizantsika koa vakintsika ao amin'ny Jakoba toko faha4 ny anaran'i Jesosy. Jakoba toko faha4 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 8 ny anaran'i Jesosy. Avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo? Tsy izao va no iaviany? Dia ny filanareo izay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo. Mila ianareo nefa tsy manana ihany. Mamono sy mitsiritra ianareo nefa tsy mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo. Tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany. Satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Ry mpisitaka mijangajanga, tsy fantatrareo va? Fa fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Ko na iza izay teo sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ary ataonareo va fa miteny foana ny soratra masina? Ny fanahy izay nampitoeriny ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasarom-piaro. Nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy. Koa hoy izy, Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Ka dia manekena Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia anatonareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroha saina. Amen. Araka ny ten'Andriamanitra mifampiankina fampiankina ny ten'Andriamanitra teo dia momba an'izao tontolo izao ny filana eo amin'izao tontolo izao, ny zavatra hita amin'izao tontolo izao dia asain'ny tompo mifona zany tsika ao anatin'izay. Raha mbola tsika tia izao tontolo izao mihoatra an'Andriamanitra,
mbola misy ny fitiavantsika, ny zavatra hita eny amin'izao tontolo izao. Ary matetika rehefa antsika zany babon'izao zavatra zao, babon'ny fiainana, ny filana, zavatra hitan'ny maso, de izay no mahatonga ny ady, ny fifandirana, fitsiriritana, satria mbola babony renitsika, satria reny mbola mahafatifaty atsika, ka andao tsika hifona amin'ny Tompo, mifona satria mahatonga fahatezeran'Andriamanitra ny fisakaizantsika amin'izao tontolo izao. Raha mbola ireny zany no ataontsika, ireny ataontsika voalohany, mihoatra an'Andriamanitra de tezitr'Andriamanitra, ka andao tsika hifona aminy. Ao anatin'izany koa ny toetra tsika hifonantsika. Raha tsika le manana toetra miavonavina, tsika le manana toetra tia ady, tia mifanohitra, meny Jesosy fotoana atsika amin'ity androandroany ity bebaka. Meny Jesosy fotoana atsika anantona azy andohalika, hifona angataka ny famelan-keloka avy aminy. Ary rehefa mifona atsika, ny fifonana de miala amin'ilay fahotana. Zany toerintsika tsy hanjaka anatintsika le fahotana. Ka andao tsika hifona amin'izao fotoana izao, amin'izay rehetra vitantsika, zavatra nataontsika tamin'ity tontolo andro ity. Eny Tompo malala fantatra tokoa Tompo fa zay de olombelona mpanota zay Jesosy miovaova zay, na amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny fitondran-tena. Mifona ihany koa Jesosy satria zay mbola misakaiza amin'izao tontolo izao. Mbola tiana izao tontolo izao mihoatra anao. Mbola babonay ny filana maro samihafa. Mbola babony vola sy ny arena zay. Mbola babony arena hita maso izay. Mbola babony zavatra mahafinaritra eto sy eroa izay. Mifona zay Jesosy. Mifona Tompo satria zay de natao ho tianao irery. Ianao irery no anjaka ao anatin'ny fonay. Ka tsy zavatra hafa ho tafiditra ao anatin'ny fonay. Ka de mifona Jesosy. Mifona zay Jesosy malalo. Fona izay satria zay de mbola babon'izao fiainan'izao. Mbola babony arena sy ny vola mankarena. Mifona Jesosy ô, mamindrafo aminay mamelany elokay. Raha mbola izay miazakazaka amin'izao fiainan'izao. Ary raha mbola izay koa ny manana ny toetra ratsy, ny tia ady, miavonavina, mpanendrikendrika, mitsikera, mitsiriritra, zandritra zany Tompo malalo. De mampaloto anay ary mampisaraka anay aminao. Koa hibebanay sy hifona anay aminao. Hifona anay Tompo fa mpanota izay. Hifona anay Jesosy ô fa tsy mendrika izay. Diovy izay ho afa-keloka. Diovy izay ho afa-pahotana. Diovy izay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Ny tananay, ny tongotray Jesosy ô. Hifona anay tao anaty ianao. Raha nandeha any amin'ny toerana tsy nankasitrahanao ka nandoto ny tongotray. Mifona Jesosy ô. Mifona Dada malalo. Raha ny zavatra nataonay tsy nihera taminao zay, fa nanapa-kevitra foana. Mifona ihany koa Jesosy malalo. Mifona ihany koa Jesosy malalo. Raha izao zay mbola tiady, raha mbola tsy miova ny toetrako zay taloha, raha mbola zany mangeja Jesosy malalo, afao Jesosy ô. Afao Tompo malalo. Tompo mifona Jesosy ô. Mifona Dada. Raiso ny fifonako amin'izao alina izao. Raiso ny fifonako amin'ny fiangonanao Jesosy malalo. Raiso ny fifonanao anay tsirairay avy Jesosy malalo. Ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Misaotra Jesosy. Mankasitraka Jesosy. Halleluja. Amen. Amen, amen. De hiditra amin'ny fangatahana ny rany Jesosy tsika. Halleluja. Angatahantsika ny rany Jesosy, hanadio atsika, hanasa atsika, hanala ny tasitasy, hanala ny tasitasy rehetra izay any anatintsika, hanamboatra atsika ny rany Jesosy, hanavao atsika indray ny rany. Jesus, ny rany Jesosy ameno aiso anao, angatao ny rany Jesosy hanadio anao tanteraka manomboka any amin'ny loaka hatrany amin'ny falady. Halleluja. Angatao ny rany Jesosy ary afafazo amin'ny tenanao, afafazo. Halleluja.
I Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ho izay nanolotra ny zanako ilay tokana ho faty solo anay, dia Jesosy Kristy tompo velona avy any Nazareta. Mangataka izay Jesosy malalo, mba ho diovinao amin'ny ranao, mba ho sasanao amin'ny ranao Jesosy, ny ranao soa anadio anay, ny ranao soa Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao zay Jesosy, sasao amin'ny ranao zay Jesosy, ny ranao manasa anay, ny ranao manadio anay, manadio ny otanay, ny fahadalana rehetra vitanay, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao izay, sasao amin'ny ranao zay Jesosy, ny ranao soa manadio ny lelako, ny ranao soa manadio ny fisainako, ny ranao soa manadio ny foko, manadio ny toe-poko, manadio ny tongotra aman-tanako, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, ka izay rehetra hevitra mampisaraka aminao Jesosy, diovy amin'ny ranao ao afaka, diovy amin'ny ranao adio, satria ny ranao rery ihany manadio anay sy manasa anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, manasa ny ranao, manadio ahy ny ranao, manadio ahy ny ranao, sasao amin'ny ranao a Jesosy, sasao amin'ny ranao a Jesosy, ny ranao soa manasa, ny ranao soa manasa, manasa ny lelako, manasa ny lelako ny rano Jesosy, manasa ny masoko ny rano Jesosy, manasa ny sofiko ny rano Jesosy, manasa ny foko ny rano Jesosy, manasa ny tanako, ny tongotro ny rano Jesosy, ny toetrako ratsy rehetra ongoto amin'ny ranao Jesosy, ny ranao manasa, ny ranao manasa, ny ranao manasa Jesosy, asao amin'ny ranao, asao amin'ny ranao a Jesosy, ho afaka amin'ny fahalotoko rehetra, ho afaka amin'ny lotoko rehetra. Saotra amin'ny fanadiovanao sahady anay fanahy masina, saotra fa ilainay tokoa ny fanadiovanao, ilainay tokoa ny fanadiovanao Jesosy malalo, ary mbola mangataka ny ranao ihany koa Jesosy, anadio ny anaranay, hamafa ny anaranay amin'ny bokin'ny fiainana tsy hita, izay mpangany fahavalo anay, izay rehetra nataon'ny tananay, nalehan'ny tongotray, ny rano Jesosy mamafa an'izany, ny rano Jesosy mamafa an'izany, manadio an'izany tanteraka, ka manala ny pentina rehetra, hatramin'ny pentina, dia diovina amin'ny ranao Jesosy, diovina amin'ny ranao Dada malalo, ka misaotra indrindra Jesosy, haleluya, saotra ny amin'ny ranao Dada, saotra amin'ny ranao Jesosy, saotra Tompo, amen, amen. Mbola andeha hifona antsika n'izao tontolo izao, satria ntsika teo izao tontolo izao ty dia manajamba olo, maro ny jambaina, maro ny jambaina, maro ny tsy mahalala, dia voafatotra, amen, haleluya. Ka tsika no andeha hifona ho an'izy ireny, tsika no hifona ho an'ireny, raha misy mety hoe namantsika, ankohonantsika, tsika no hivavaka ho an'izy ireny, mba ho voavonjy ny fanahiny, mba ho maro ny fanahy voavonjy, haleluya. Dia tambatritsika amin'izay ihany koa ny rano Jesosy, ny rano Jesosy hanasa an'izy ireo, hanadio an'izy ireo, haleluya. Iny Tompo malalo, saotranao lehibe indrindra izay Tompo, satria mbola afaka miantso ny anaranao zay, hifona zay Jesosy ho an'izao tontolo izao, mifona zay satria feno loto izao tontolo izao, feno adalana, feno fahavetavetana, mifona Jesosy, mifona ho an'izao tontolo izao, mamindrafo ho an'izao tontolo izao, ny rendrarendra ny filana rehetra izay hitanay Jesosy amin'ity fiainan'ity Tompo malalo, ary maro ireo ankohonanay, namanay manodidina ilay mbola voageja ao anatin'izany, afao Jesosy, afao Tompo, mamindrafo Jesosy amin'izy ireny, ao ny anatin'ny fifohana sigara, fisotroana zava-mahadomelina, fisotroana toaka, ao anatin'ny lainga, fitaka, ao anatin'ny fivarotan-tena Jesosy, mamindrafo, ny ranao Jesosy afafy amin'izy ireny, ny ranao no afafy amin'izy ireny Jesosy, mba ho afaka, mba ho voadionao Jesosy malalo, ko mamindrafo ianao, mamindrafo amin'izao tontolo izao Jesosy, mamindrafo Jesosy,
Mamindrafo fa mila anao, mila vavaka, mila famonjena izy ireny Jesosy malalo, satria takona ny masom-panany. Afao Jesosy eo, ao ny eo anatin'ny fitafiana tsy mendrika. Afao Dada malalo, afao Jesosy eo, afao izy ireny ho afaka tanteraka Jesosy eo. Ka ny rano nanadio an'izy ireo Tompo malalo Jesosy eo. Mamindrafo amin'izao tontolo izao ty Jesosy. Maro ny mbola babony arena, babony vola amin'ny lainga, amin'ny fitaka maro samihafa. Jesosy mamindrafo amin'izao tontolo izao Jesosy eo. Mamindrafo mangataka ny rano zay, ny rano anao fafy amin'izy ireny, ny rano anao fafy Jesosy, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio manafaka ny fanahy rehetra mbola voageja any amin'ny toerana maro samihafa. Afao Jesosy, afao ny amin'ny rano Jesosy, satria ny rano dia milatsaka maimaim-pona tao Kalvario fanavotana anay Jesosy eo. Ka mpalalao ny marina izy ireo, ampafantary ny marina Jesosy eo. Mila anao izao tontolo izao Jesosy eo, mila anao Jesosy malalo, tianao izahay Jesosy eo, fa izay no mivadika aminao, izay no maniratsiranao Jesosy eo. Ko mamindrafo amin'izao tontolo izao, mamindrafo Jesosy eo. Haleluya, haleluya, amen, amen, amen. Haleluya. Nandeha tsika hifona ihany, hifona tsika, fonatsika ho an'ny fiangonan'Andriamanitra, fiangonana rehetra maneran-tany, fiangonana zokiny zandriny, hokasiany Tompo, hokasiany fanahy masina. Tena hoe ny herin'ny fanahy masina irotsaka amin'ireny fiangonana ireny maro samihafa, mba tena hoe maro no tena hoe andeharaka ny fahamarinana ka tsy aroaro amin'ny fahotana intsony. Ataontsika hivavaka ho an'ny fiangonana mpanompon'Andriamanitra ihany koa intsika mbavaka. Haleluya. Eny Jesosy malalo, mbola miantso ny anaranao zay, mbola miantso ny anaranao zay Jesosy, mivavaka Jesosy ho an'ny fiangonana, ho an'ny fiangonanao Jesosy maneran-tany n'aiza n'aiza. Mila vavaka izy ireny Jesosy, mila vavaka izy ireny Jesosy, ny mpanomponao mila tohana mbavaka Jesosy, ireo mpanomponao Jesosy zay mitory anao andro manalina Jesosy n'aiza n'aiza, na ny an-dalambe na ny amin'ny internet Jesosy malalo, mamindrafo amin'ny fiangonanao, indreo ny fiangonanao Jesosy, ao ny mbola mandeha ara-nofo, ao mbola mandeha amin'ny fombafomba fahazarana Jesosy, afao izy ireny Jesosy, mamindrafo Jesosy amin'izay rehetra mbola voafatotra any amin'ny fiangonanao, izay rehetra mbola voafatotra, afao fanahy masinao, afao Jesosy malalo, midiran-tsehatra amin'ny fiangonanao anao Jesosy, hamasiny ny fiangonanao, hamariny ny fiangonanao Jesosy, andeha araka ny sitraponao, andeha amin'ny fahatahorananao Jesosy, mamindrafo Jesosy, mamindrafo amin'ny fiangonanao Jesosy, satria izay izao ny fiangonanao, izay izao no fidinao Jesosy, ko arovo mandrakariva izay, arovo mandrakariva izay na mandeha amin'ny toetra Jesosy, da io ny zanakao rehetra Tompo malalo n'aiza n'aiza Tompo, izay mandeha araka ny sitraponao, izay manao ny asanao andro manalina Jesosy, rakofo ambanilatrao, rakofo ambanilatrao, rakofo ambanilatrao Jesosy, mifona ihany koa ho an'ny kristiana rehetra, ny kristiana voahenjika, ny kristiana miamangatsika ara-panahy, lavitra anao, iverin-dalana, avereny Jesosy, sotomo aminao Jesosy, sotomo aminao ny kristiana Jesosy, ka azaka hitondra ny azo fijaliana, na dia tsy mora aza ny azo fijaliana zay entinay Jesosy, dia atao voazaka izay, mety misy ano any Jesosy dia reraka po, reraka tsy mahajanona, tsy mahatsangana Jesosy, kivy amin'izao fiainan'izao, atrakao ny mpanomponao rehetra, atrakao hijoro hatramin'ny farany, atrakao Jesosy hijoro, ampaherezo hijoro, fa ho ianao izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Haleluya, saotra Jesosy, haleluya, haleluya.
Amen, amen, amen. Halleluja. Vavaka atsika izay tsirairay avy. Halleluja. Mitenena amin'ny alahalako fanahy masina. Aoka tsy izaho no hita fa ianao. Aoka tsy izaho no hita fa ianao fanahy masina. Koa midina eto ianao. Midina eto ianao fanahy masina. Midina eto ianao fanahy masina. Iteny amiko. Iteny amiko indray ianao fanahy masina. Iteny amiko indray ianao mialala ny teninao. Ary sokafon'ny masom-panahy ny mpiaino tsirairay avy. Sokafon'ny masom-panahynay Jesosy malalo. Afantarana ny sitraponao. Halleluja. Misaotra Tompo malalo. Amen. Amen. Ya, itra amin'ny tenin'Andriamanitra atsika dia ny fampahirezana aisoanao Halleluja. Révélation no zaraiko amintsika dia ao anatin'izay no hitondrantsika ny fanazavana. Amen. Nofy momba ny lela. Momba ny lela. Tamin'ny 2021 izy ty tamin'ny taona lasa nampalalany tompo ahy na nitorin'ny tompo ahy momba ny lela, momba ny tokony hoe hitandremantsika makristianatsika ny amin'ny lelantsika. Zaho anatin'ny matory zany dia mahita aho rahavavy anankiray miantso anahy izy amin'ny telefona. Dia miantso anahy amin'ny telefona izy zany dia sady mamahana zavatra, zany hoe misy zavatra mamahana anahy izy zany, mamahana anahy. Dia sady miteny izy, tsy tadidiko hoe misy zavatra niteneny ve fa azoko antsaina tsara zany hoe misy zavatra amahanany ahy, misy zavatra fahanany amiko. Dia fahanany ahy dia sy taitra ao anatin'ilay nofy. Amen. Dia raha apitson'iny dia miantso ahy ilay rahavavy le hitako tamin'ny nofy, miantso ahy zany. Amen. Dia rehefa niantso anahy izy dia niresaka. Dia izaho zany na dia hoe teo ilay nofy mbola tsy fantatro sy mbola mahazo zavatra tsy fantatro. Dia ilay izy zany efa tompo mampalala mialoha hitandremako zany hitandremako ao anatin'izay. Tsika rehetrarehetra io dia efa samy hoe omeny manana fanomezam-pahasoavana zay iresahan'i Jesosy amintsika. Samy malala atsika hoe ina fomba firesahan'ny tompo aminao, ina fomba firesahan'ny fanahy masina aminao. Amen. Ary zany mila mitombo ny fifandraisanao amin'ny fanahy masina. Aza mijanona raha ohatra ka hoe tamin'ny taona lasa ianao tsy fantatro hoe ahoana ny fomba fifandraisanao amin'ny fanahy masina, dia mila mitombo zany. Mila mitombo. Fa tsy mijanona tamin'ny taona lasa iny dia iny foana dia rehefa maina zany ilay izy, rehefa ianao zany tsy manana firaisana amin'ny fanahy masina dia maty, sahala ny hazo. Tsika le hazo mila hoe le tondrahana. Le hoe tondrahana iny dia le anao mameno fanahy masina, mangataka ny fanahy masina foana. Ameno atsika. Fa rehefa feno isan'andro tsy tapaka mivavaka mangataka ny fanahy masina dia iny fanahy masina manomboka miasa. Halleluja. Manamboatra atsika voalohany indrindra tonga amintsika ny fanahy masina dia ny fanamboarana ny toetra atsika. Tsy tonga dia hoe andeha aminany, tonga dia hoe ianao tonga dia hain'izao rehetra zay, tsy zay. Voalohany indrindra tonga ny fanahy masina dia ny vokatry ny fanahy masina mila hita amiko sy aminao. Amen. Dia rehefa zay zany dia zay ao Salamo toko voalohany izy miteny an'izay, le hazo nambolena dia teo amoron-drano, ny rano tsiza inona fa ny fanahy masina io, tsiza fa Jesosy. Ka raha antsika tsy mivavaka, tsy miantso ny fanahy masina dia maina le hazo, dia mila tondrahana foana ny fanahy masina.
mahavita anao 2 fois par jour, 3 fois par jour zay vitanao. Amen. De ao anatin'izay zany rehefa niantso anay raha vavy io de raha pitson'iny izy de hitako tokoa niantso ahy. Amen. Hitako tokoa izy niantso anahy tao anatin'ilay niampitsony de niresaka zavatra maro izy de namaly de niresaka koa za. Niresaka izy de namaly niresaka izy de namaly. De rehefa avy amizay vita ny resakinay zay zany mila tandremantsika satria enao na ny famalinao zany de mila mailo anao mamaly, mila tsy hoe zavatra rehetra de ho raisinao ka ho valinao. Amen. Satria mamaly an'iny anao na miresaka anao de miala ny fanahy masina, io ositra omeny tompo anao rehefa ianao zany feno fanahy masina ka hosoran'Andriamanitra de mila arovanao le ositra ao aminao, tsy hoentinentina fahatany, tsy hoentinentina izay anaovana anazy, hoe izay tianao atao anazy tianao andehanana, fa mila mailo, mila ianao miambina, mila ianao mitandrina amin'ny fanahy masina izay omeny tompo anao. Hoy izy ny ten'Andriamanitra ao Efesianina 4:4 izy milaza hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kase atsika, satria tsika vao nandray an' Jesosy de nasiana tombo-kase atsika de ny fanahy masina zanan' Jesosy tsika, nefa kosa miala io raha vao tsika miamanga tsika, satria ny teny izy ao amin'ny Apokalypsy hoe raha matimaty tsika tsy mafana tsy matimaty zany tsy mafana tsy mangatsika de aloaka ny vavan'Andriamanitra. Izany hoe fiainantsika rehetrarehetra io fiainantsika andavanandro de ara-panahy daholo, indrindra tsika kristianina ara-panahy. Ka raha tsika zany mandeha araka ny nofo de mifanohitra amin'le fanahy ao anatintsika. Fa rehefa tsika nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika de tokony handeha araka ny fanahy, lay fanahy ao anatintsika. Io no tokony hitarika atsika, io no tokony hampianatra atsika. Izay no ilaivantsika azy hoe mameno atsika foana de eo izy miteny amintsika, mananatra atsika, mampalala atsika n'izay rehetra tsy fantatsika. De iverina amin'le nofo ao de rehefa avy eo mivavaka ao rian'iny efa nisy fotoana nizarako an'izay tato mivavaka ao rehefa avy eo io dia tsy nahatrapa fanatrehan'ny fanahy masina fa maina, tena maina. Haleluya. Maina tena maina. Fa zao no tokony ho tsapantsika zany tsy fantatro nareo fa za zany tena hoe ampandalovin' Jesosy foana le experience ary tsy maintsy lalovantsika zany. Mandalo an'ireny tsika de ahaizantsika mamindra, satria raha tsy mandalo an'ireny tsika tsy fantatsika ny zavatra hataotsika, fa tsy maintsy ampandalovina épreuve tsika, fizahan-toetra. Amen. Zahaina toetra tsika amin'ireny de mety indroa intelo inefatra de avy eo amin'izay no mahafantatra. Amen. Fa zaho zany mbola tsy nahafantatra tamin'iny de sahirana tena hoe tsy natsapa tena hoe maina. Fa nanao fadekana 3 andro aho tamin'izay vao tonga niverina amiko indray ny fanahy masina. Tsy ataotsika kilalao le fanahy masina, tsy izay tiatsika atao aminy. Na io fieritreretantsika raha vao misy maloto kely ao misitaka ny fanahy masina, vao misy fo maloto ao misitaka ny fanahy masina. Tsy vitantsika hoe izay tiatsika atao eny io ka hoe rehefa miteny tsy fantatra de eo ny fanahy masina, tsia. Fa le fanahy masina de mila kolokoloinao. Ohatra reny olona mana raisiko ohatra zany, Satana de pakatahaka, Satana de mpandainga, izy mankatahaka izay ataon'i Jesosy ihany ny alainy tahaka. Ny Satana olona misy tromba reny de manana trano mihitsy reny, tsy haiko Madagasikara ohatra izay mihitsy hoe misy trano mihitsy ao zany itopoany an'le tromba, de reny ary manompo ny tromba ny devoly vao maika moatsika zanan'i Jesosy, zanan'ilay mpanjaka. Ataotsika ahoana ny fitezantsika ny fanahy masina ao anatintsika? Ataotsika ahoana ny fitezantsika azy? Tsy ataotsika mititsika hanaovana azy. Amen. Ary
ary tsika mila mihaino azy ary manaiky azy satria tsika raha vao tsy manaiky de malahelo le fanahy masina eto miteny tsika zao eto ny fanahy masina miteny tsika eto izy mihaino zay rehetra lazaintsika olona izy mahatsapa sentiment mahatsapa malahelo Jesosy fanahin Jesosy le fanahy masina ka maro anefa ny fiangonana efa hoe mandeha fahazarana fotsiny fanahy masina zay le hoe mandeha pahazarana fotsiny ianao fahazarana fotsiny no andehananao aoka tsika tsy andeha amin'ny fahazarana aoka tsika tsy amin'ny fahazarana mipoatsika ny tompo hitehirizantsika ny fanahy masina ao anatsika de rehefa nanao an'io fifadiakanina io zany de telo andro iny vao natsapa hoe rehefa tsapanao foana zany rehefa eo ny fanahy masina miverina izy de tsapanao miverina izy zany amen de raina Jesosy ary natetika zay zavatra zay zany natetika zavatra zay nitranga tamiko satria za mbola tsy nahay namehy ny lelako za tsy nahay namehy ny lelako latsaka foana ao amin'ny lela latsaka foana ao amin'ny resaka ary nanten'Andriamanitra ary miteny an'izao hoe raha vao be ny resaka ataontsika dia manota atsika efa mampanota atsika mila tsy be resaka atsika zany mila mitandrina atsika amin'ny fitenitsika raha ohatra ka hoe hitanao olo iny fa fantatrinao de aleonao tsy miady aminy fa misitaka ianao satria hanimba le ositra nomeny tompo anao amen ianao tsy miady aminy ianao tsy manalahelo aminy fo madio fa hitandremanao an'ilay ianao tsy ho tafateny zavatra satria matetika raha vao miaraka amin'ny olona ohatr'izay ianao de tsy maintsy ho tsy maintsy ho zay ihany koa tsy maintsy resaka ianao na de hoe inona ny ataonao na de hanao inona fanazavanao tsy maintsy ho tafaresaka foana ianao amen satria ianao tsy hikombona foana eo le olona de hitajery ohatrany io fa tsy maintsy hamaly ianao ina nefa famalianao inona nisy zavatra kely ao de efa miala ny fanahy masina aleloia misitaka izy ka aoka zany hoe ho hadzaitsika izy ary ho tandrematsika ny fitenitsika vakitsika ny Jakoba 3:7 Jakoba 3:7 andiny 9 ka hatramin'ny 10 afaka vakitsika ny trano any satria ty baiboloko ty tsy mazava amin'ty Jakoba ty raha mamaky zany tsika amin'io vakivaky ray soroko kely eto ihany satria misy rovitra le izy de tsy de hitako ny lela zany de mamentipentina ny tenatsika hoy izy ny zavatra rehetra ny biby izy ny biby tia ny biby mandady mikisaka izy dia voafolaky ny olombelona ary tena marina zany folakintsika folakin'olona ny omby ny biby entina ohatra miaraka andro le olona de ohatra omby vola folana fa avy eo ny zatra ihany ohatra piso vaovao saka vaovao ohatra olona miteza andreny saka reny na miteza alika voalohany izy meo fa rehefa avy eo zatra izy de folahany ampianarina takan'izany ohatra olona mampiasa olona de folahany koa iny de ampiasany ampianariny fiasa ohatrany de zatra rehefa avy eo fa ny lela kely indrindra le lelantsika fa io mihitsy no mametipentina atsika io no mamentina atsika mametipentina nisy fotoana ihany koa nanofy amin'ny lelako molotro mavesatra be misalany misy silogoma miraikitra ao anatin'ny lelako amen de sahira nangarina le sahira mangarina le izy de zay natao nisy feo am'izay teny anao izy natao de atrano hoe atao manao délivrance a Jesosy fa mbola misy izy mbola tsy maintsy atao délivrance zany hoe ahoana ma zany ilazako anazy zany hoe mila miezaka foana zany mila miezaka anao amin'ny lelanao zay zany teny fanahy masina ambara hoe miambina amin'le fomba fiteninao amen miambina amin'ny lelanao izaho sy anao atao miambina atao iambina zany tsika amin'io tsy hiteniteny foana halleluia de nanomboka teo ny adivatra tamin'i Jesosy hoe afao Jesosy afao Jesosy afao tena hoe
hamihina an'ity lelako ity tsy hiteniteny foana, ary surtout ny namana ny manodidina foana ny mandavo antsika, ny manodidina. Amen. Satria raha ohatra ka mandeha araka ny nofo izy nefa anao mandeha araka ny fanahy dia tsy maintsy contre foana, samy contre le esprit ao, tsy mitovy le fanahy ao. Amen. Ianao nefa te handeha mahitsy, te hitandrina, izy nefa mbola mandeha izay tiany ho tenenina ho tenenina. Ianao nefa mandeha araka ny fanahy dia dikan'izay izay ny tsy aroaroantsika foana izay tiantsika andehanana andehanana. Tsy maintsy manontany ny tompo satria mety ho tafalatsaka. Jakoba 1:20 koa dia mbola manazava an'io hoe raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameh iny vavany fa mamitaka ny fony dia zava-poana ny fivavahany zany olona zany. Zava-poana ny vavaka ataontsika. Tena be dia be ny zavatra nasianto ary mila antanitsika ny tompo hoe ina manahoana ny ara-panahin'ny olo io, manahoana ny ara-panahin'ny namanao io, manahoana ny ara-panahin'ny olona miaraka mivavaka aminao io. Fa tsy maintsy ambaran'i Jesosy ianao, ampahafantariny ianao. Dia rehefa fantatrao mitandrina amin'izay ianao. Amen. Na dia ho tenenina izay nge nahatonga ny mpianatra tsy tia nenjena. Daniela nenjena, Davida. Na Saoly nanenjika ny Davida etsero. Satria Saoly mbo mandeha ara-nofo be, fa Davida nandeha ara-panahy. Mifanohitra foana. Ka ny olona mandeha ara-nofo dia mijery le zavatra hitany masony. Mijery zavatra hita masony. Fa ianao le mandeha ara-panahy, mandeha araka ny tenin'Andriamanitra ianao, mandeha araka ny feon'ny fanahy masiny ianao. Nisy mpanompon'Andriamanitra zay ny teny izay taony hoe zaho izy izy koa ampiasain'ny tompo zaho izy rehefa misy fety misy olona manasa tsy maintsy manontany ny tompo izy. Dia alohany andehanany dia nisy fiangonana nanasa azy, dia le fiangonana dia izy dia natorony Jesosy azy nofy. Dia zao no ataon'le pasteur anazy hoe lavo izy Jesosy. Dikan'izay tsy mahazo mandeha any izy. Dikan'izay tsy avy amin'i Jesosy ilay fiangonana. Amen. Izay hoe tsika tsy mandeha araka nofo zavatra hitantsika maso dia hoe io fiangonana io dia tena mandroso be, dia tena maminany daholo ny olona ao. Ny olona ao dia tena miteny amin'ny tsy fantatra olona ao. Tsy izay, tsy mijery araka ny masontsika, fa mijery araka ny fanahy, miheno araka ny fanahy. Halleluja. Fa na dia fiangonana mijoalajoala io na i matanjaka be, mety tsy ao Jesosy, mety tsy ao izy. Izay no angatahantsika foana anontaniantsika an' Jesosy. Dia nambaran'i Jesosy azy hoe tsy mahazo mandeha any ianao. Be dia be ny fiangonana izy nanasa azy tsy nankany izy. Satria le ositra omena, izay ataon'i Jesosy hoe le ositra omena anareo tsy hoe memeny foana, fa saro-piaro le Andriamanitra. Saro-piaro le Andriamanitra manome antsika le fanahy masina. Ka atsika mangetaheta an'le fanahy masina dia mila atsika mivonona. Rehefa angetaheta anao vonona anao na tena hoe mety ho na niasa mety handao anao, na niasa mety tsy hananasa anao, mety ny olona nilikilika anao. Zavatra nazo ny mpaminany rao hitantsika raha mamaky tsika. Satria ny ositra omen'i Jesosy io tsy zaka, tsy mitovy mihitsy. Amen. Ho halan'olo anao, ka raha ianao amin'izay fotoana izay tsy mahazaka, dia miemotra anao na manao taotao foana zany ianao. Lasa hoentinao amin'ny zavatra tsy izy ilay fanahy omen'Andriamanitra anao. Amen. Ka aoka atsika handeha araka ny fanahy. Tsy haiko na azontsika le hoe araka ny fanahy. Na iny raha nataontsika manontany an' Jesosy alohan'ny hitentsika dia mihaino olo Jakoba 1 dia miteny an'izay. Raso hoe 7:20 vakiko. 7:20 ka hatramin'ny 13 aminaran'i Jesosy. Fantatrareo izao rahalahy malalako. Kanefa aoka ny olona rehetra halady hihaino. Aoka izy ny olona rehetra halady hihaino ho malay miteny, ho malay kotezitra. Averiko indray.
Fantatrareo izao ry rahalahy malalako. Kanefa aoka ny olona rehetra halady haino. Zany hoe afaka mihaino ianao fa fantaro le zavatra hainonao. Ho malay miteny, tsy malaky miteny, tsy malaky mamaly. Satria Satana tsy maintsy hitesite eo le paka fanahy. Eo le paka fanahy mandefa flesy izy. Amin'ny alalan'ny olona foana ny ampiasana satria tsika tsy miady amin'ny nofo amandrava fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Mety ohatra namanao ampiasainy. Io namanao mety tonga de mitabataba anao. Eo ianao mangina, mana réflexe. Zay ny olona manano fanahy masina. Mila mana réflexe aloha mihaino, mangina. Mety harary le zavatra ataony satria igny tonga de mitifitra igny le flesy manindrona. Mitondra fanahy fitohinana direct na fahatezerana. De le izy nefa plany devoly. Satria anao raha vao tezitra amin'iny fotoana iny, raha vao anao mamaly amin'iny fotoana iny, fantatry ny devolany ilay izy. Tonga de miala le miala Jesosy. Amen. Ka aoka zany hoe izy tsika teo ho malay kotezitra. Ho malaina mitezitra zany hoe tsy raha ny Efesiana mamaky tsika, aoka tsy ho tratry ny masoandro milendaka ny fahatezerana. Tsy tokony tratry ny masoandro milendaka ny fahatezerantsika. Ka na tonga iny zavatra iny zany de ino ma ty le fonao ahenanao, le fonao ahoana ma zany tegna hoe antsoinao Jesosy amboariny foko, Jesosy amboariny foko, Jesosy amboariny foko. De manomboka mangina, manomboka amboariny fanahy masina le fonao, amboariny fanahy masina le fonao. Ka na tonga iny zavatra iny fa misy tenao drany tena manindrona le teny. Tena manindrona ary iny rehefa tafiditra anatin'ny fonao sy fisainanao asakasaka iny vao tafala tao. Misy mandritry ny herinandro, misy mandritry amam-bolana tsy afaka miverimberina aminao le izy, de tsy concentré am'izay anao mivavaka. Ka zany rehetra zany plan Satana zany. Plan Satana zany. Aoka tsika zany hoe tsy halaky ho tezitra. Fa rehefa ianao mitombo ara-panahy tsy maintsy be koa ny ataka mahazo anao. Be ny ataka mahazo anao. Rehefa tsy azony amin'ny zavatra raikiray ianao miditra amin'ny zavatra hafa izy. Fa aoka tsika zany amin'izay hoe tsy malaky tsika zany tezitra, tsy malaky tsika mamaly. Fehezina le vava. Fa ny fahatezeran'olona izy tsy ahifana zay marina eo mason'Andriamanitra. Fa raha tsika le tonga le fahatezerana de inona ny zavatra mitranga? Tonga de mamaly tsika. Tonga de mamaly tsika, na tonga de misandroatra tsika, na tafitohina tsika, maratra ny fotsika, de eo amin'izay faly le devoly. Miditra amin'izay izy, satria nisy varavarana nisokatra ao. Halleluja. Koa ario ny fahalotoana sy ny lolobo rehetra ary eo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena zay mahavonjy ny fanahinareo. Ario izy ny lolobo satria rehefa tonga reny teny reny fahatezerana de lasa lolobo anatin'ny fotsika. Lasa tonga ao de tsy afaka iny. Misy amantaony tsy afaka ao le fahatezerana. De hitanao le olona de mody mitsika any ianao nefa ao anatin'ny fonao maratra, nefa ao anatin'ny fonao marary. Amen. Zany rehetra zany vokatry ny lela daholo. Io lela maro be ny zavatra vokatra avoakan'io lela io. Ka tsika manana ny fanahy masina. Izaho sy ianao manana an'le fanahy masina. Ahoana ny atao? Inona ny tokony ataonao? Efa misy olona mitabataba anao, ndehana mivavaka mandoly. Halleluja. Mandohalika tsika mivavaka. Fa amboarin' Jesosy io fonao io, amboarin' Jesosy io fonao io. Na misy zavatra tsisy dikany io rehefa hanafoka zay ny fahavalo, rehefa hanafoka zay zany hanao ny ataony zay. Fa izay hoe ianao zany hoe mila mana réflexe ianao. Zay ny olona fanahy masina. Ary tsy manana lolopo amin'inona inona nataony ianao. Izy mety hanana lolopo aminao
fa ianao tsy manana foratsy aminy asa menatra fotsiny. Fihino izy rehefa hitanao, iresao izy rehefa hitanao. Halleluja. De tahaka an'izay koa raha misy olona miantso antsika de fantatsika hoe andratra ny fotsika izy enoy de sady mivavaka ianao ny miantso anao izy de aminaran'i Jesosy. Sady mivavaha rakofo amin'ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy ny fonao. Amen. Miala eny, miala eny flesy eny satria flesy le izy. Anindrona ny fotsika. Dia faoka ho izy ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenin'ambolena de le tenin'Andriamanitra. Rehefa tonga reny zavatra reny zany de inona tonga de raisinao le tenin'Andriamanitra. Ino ma zany tenin'Andriamanitra manandrify an'izay ohatra? Tonga le fahatezerana. Tonga ny olona mitabataba anao. De ino izy anao raisinao io Jakoba toko voalohany io. Zaho zany mila tsy malaky mamaly. Zaho zany tsy malaky ho tezitra antsika le tenin'Andriamanitra. Satria io no haintsika miady, misabatry ny fanahintsika, sabatry ny zay zavatra alefany avy any rehefa feno tenin'Andriamanitra ianao de iny misakana an'le flesy. Amen. Satria ianao mampiatra an'le tenin'Andriamanitra. Zay ny olona ny fanahy mandeha araka ny fanahy. Faoka ho mpankatoy ny teny ianareo fa zapiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny teny anareo. Fa raha misy mpiaino ny teny nefa tsy mpankatoy de toy ny olona mizaha ny tareny eo amin'ny fitaratra izy, fa mijery ny tenany izy dia lasa ary hadino ny tarehiny. Amen. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka antsika ho mpankatoy. Rehefa antsika zany mankatoy an'io tenin'Andriamanitra io ampiharitsika manoloana ny zavatra misy, zavatra mitranga voalazantsika rehetra eo zay. Zay voalazantsika teo rehetra zay dia ahoana? Ka miaino an'io sy mankatoy an'io tsika dia io no miaro antsika. Miaro antsika tsy ho tafalatsaka. Miaro antsika tsy hiverin-dalana, miaro antsika tsy hifangaroaro. Miaro antsika ny tenin'Andriamanitra tsy na ny fanahy masina ihany satria fanahy masina miasa amin'ny tenin'Andriamanitra. Fanahy masina tsy afaka miasa raha tsisy ny tenin'Andriamanitra ao anatinao. Amen. Fa olona feno ny tenin'Andriamanitra, tia tenin'Andriamanitra, tia an'ity baiboly ity, tia mamaky, tia mandinika an'io. Zay no afaka hoe fanahy masina mitoetra ao anatinao, miasa ao anatinao, mampiasa anao. Amen. Fa Andriamanitra tsy hampiasa olona mandehandeha eny avao, tsy mahafoina fotoana ivavahany, tsy mahafoina fotoana nandinya baiboly de izy hoe za mpiteny fanahy. No. Mila manana relation anao. Ary tsy hoe mbola ho matimaty an'izao fiainan'izao efa naveriko foana zany zavatra hoe mila ianao zany ny fiainanao de efa any Jesosy totalement ianao. Ary tsy miaroaro amin'ny ratsy. Amen. Ny anjarantsika moa zany de momba an'izay lela zay de aoka zany ho fantarintsika zany hoe iza namantsika, iza ny miaraka amintsika. Fantaro ny ara-panahin'ny olo io mety hanimba anao. Io ane le devoly tsy hoe eo no eo anao de tonga de hoe any taritiny de any vendala. Fa raha ohatra zay anao tonga de miverina malakilaky. Fa hoentiny tsikelikely ianao, sotominy tsikelikely. Halleluja. Fa nomen'Andriamanitra ny fanahy manavaka ny fanahy avy aminy sy tsy avy aminy. Fanahy iza mampiasa ny olona io. Mandeha araka ny fanahy avy izy ao anatiny ve Jesosy. Fa io fantatra foana. Fantatra. Amen. Ka aoka antsika rehetra ka io lelantsika tsy ambitsika zany de manimba antsika, tena manimba zavatra betsaka. Satria olona mahatandry tena. Ataontsika ahoana moa zany hitory tsika nefa ny lelantsika tsy voatandritsika. Ataontsika ahoana hitory. Ampalalany hafa nefa vao misy zavatra kely tonga de misandroatra tsika, tonga de zaho tena tsy manaiky aho. Zaho mataona zaho tena tsy manaiky. Zaho nataony zao tsy manaiky. De zaho. No. Mila manaiky tsika, mila mandefitra tsika.
mandefitra amin'ny raha vavintsika, ninona zavatra ataony io no mandefitra anao, ninona zavatra nafotoina nataony mandefitra anao, ary tsy mila misy ratrapo ao fa madio ny fonao. Amen. Mila madio le fotsika. Ty izay zany hoe ny lelantsika tandremo fa mampiala an'le fanahy masina, tonga de miala Jesosy, miala Jesosy. Nefa tsika manao mivavaka mangataka ny fanahy masina, marina fa tsika mifona tsika amin'ny lelantsika, mifona an'izany sanandro tsika, fa rehefa matetitetika de farany feno lasa iny zany le fahotanao zany, lasa iny zany de lasa fahazarana, de iny foana entin'ny devoly ampiasainao. Manana fotoana ianao, manana tahanao, Jesosy ty lelako ty ahoana ny ataoko, mitady havany Jesosy, afao Jesosy amin'ny lelako ty, afao Jesosy, fa za tena nitalo taon Jesosy amin'ty lelako ty, afao Jesosy, fa izay mangataka ho izy de omena. Ninona zavatra angatatsika, fa tsika re mangataka de mangataka tsika trano, vola, zany azo tsika foana omeny Jesosy, fa le zavatra ara-panahy io aloha voalohany indrindra hanafaka anao. Zay ny ten'Andriamanitra omaly, zay na ten'Andriamanitra zarainao omaly, non tsy ten'Andriamanitra zaraina fa tao anatin'ny vavaka, de hoe ny fiainako aloha jereko, inona zany ny anahy mila étudieko aloha, ohatra zao ny afaka tamijangajanga nefa za mbola olona tsy mahay mamela heloko, de zay koa ny diako vatra amin'ny Jesosy, afaka koa iny, mety ao koa devoly firy nipetraka tamintsika ao, tsika mbo tsy nalalan'i Jesosy, be de be ny devoly tao. Io tsy ny hoe délivrance ianao ndray mandeha pasteur mivavaka anao de nametraha tany de anao de afaka, non, tsy zay mihitsy. Fa io travail isanandro ianao miasa manontany amin'ny Jesosy, inona koa Jesosy ny tsy mety amiko, inona koa Jesosy mila amboarina, inona koa Jesosy mbola mangeja. Za raha vao misy zavatra hitako hoe miverimberina anahy, non, tonga de lasa mitady an Jesosy, tonga de mitokana, tonga de Jesosy anao afao amin'ity, tsy manaiky Jesosy. Zay hitahita zavatra ara-panahy, zay le fahamarinana. Efa teo tokoa zay hoe mangetahita zavatra fahamarinana, mangetahita ianao ho afaka amin'le fahotana. Misy fahotana jerentsika kely, misy fahotana jerentsika hoe zavatra maivamaiva nefa le iny nefa hirika itazoman'ny satana anao, ianao nefa tsy mahalala, za nefa mety tsy mahalala, ka le izy efa fahotana efa mahazatra anao de efa ao devoly mipetraka ao. Miavonavona reny zavatra madinidinika reny, fanambonintena, friariana, devoly reny mipetraka, reny mila travaina le zavatra kelikely ohatran'ireny, mila ianao Amen. Fa ny lelako tena diako vatra tamin'i Jesosy, zaho moa tsy niteny hoe zaho tena afaka tanteraka de zaho masina tanteraka, non, mandainga raha hiteny an'izany. Fa hitanao le fiovana, hitanao hoe hen'ny Jesosy le hatakinao, hen'ny Jesosy le etaetanao, de manovanao izy. Ndraindray koa tsika raha misy olona mandratra atsika, tonga de eo tsika za de ohatr'izany teo taloha. Mifona Jesosy, amen. Ndraindray zany iny tonga de lasa tsika any mahavavy ray anankiray, miantso an'ilay anankiray rahavavy, allô, zao nataony anahy, mbola zaza ra-panahy tsika ohatr'izay zany. Fa mila mahazaka atsika, iny nanao zavatra anao de ohatra hoe misy nanao rahavavy nanao zavatra anao zany de mangina mivavaha ianao, mivavaka ho azy sady mivavaka ho tenanao, tonga de mandôly malakilaky mivavaka ho azy sady mivavaka ho tenanao, manala le fonao, le alahelo anatin'ny fonao. Fa tsy vahaolana direct anao miantso andrabe, miantso andrakoto, non, iny vao maika ampilitra problème fandroany aminao indray ianao. Halleluja. Tsy hoe hitondra vahaolana iny, tsy ny vahaolana fa Jesosy ny vahaolana. Amen. Fa vao maika mitombo iny amin'izay fotoana izay,
Antsoinao antsoin'ny pasitera fa izy tena mahavahorana an'ity zavatra ty. Pasitera tena afaka mamaha an'ity olako ty. Nisy an'izao pasitera nisy an'izao. Ilaitsika mpanompon'Andriamanitra tsy mandany zany ao. Tsy mandà ilaina mpanompon'Andriamanitra. Fa misy zavatra zany mila ialantsika, mila zavatra hoe vitanao sam'ireny vitanao sy Jesosy. Jesosy ny andehananao. Fa tsy zavatra mihetsika kely any amin'ny pasitera na any amin'ny mpanompon'Andriamanitra na any amin'ny mpitarika. Amen. Aokantsika zatra miady tsika. Davida eritrereto Davida mbo kelikely izy niatao amin'ny Saoly. Mianatra ny ten'Andriamanitra, mamaky ny ten'Andriamanitra dia mahafinaritra be. Davida ninjeny Saoly nefa mbo kelikely andeha hitendry satria Saoly lasa daladala dia i Davida no mpitendry lokanga tao. Tendry lokanga ho anazy rehefa tonga le fanahy ratsy dia izy no mitendry lokanga ao. Amen. Ho an'izy moa ty Saoly. Fa inona zavatra nitranga nialina azy Saoly. Isan'ny fialonana. Eo Davida nefa Davida amin'io vao nantsoin'Andriamanitra sary hoe zaza ra-panahy. Voaositra mbo tsy nipetraka amin'ny toerana mampanjaka azy Davida. Ohatr'izany mihitsy ka mila miezaka mizatra antsika tena antsika mizatra. Manahaka zaza mbola zaza mena io ohatra zaza mena antsika sina kosy. Dia avy eo manomboka mandady mandeha mitsangana dia mandeha dia miazakazaka manahaka an'izay koa tsika. Izao fotoana antsika zao tsy fotoana intsony zany hoe hiantoraka amin'ry hiantoraka amin'ity. Fa fotoana antsika zany matotra ra-panahy miaraka amin'ny Jesosy. Mizatra antsika zany mandeha any amin'ny Jesosy vao misy zavatra dia any amin'ny Jesosy. Zatra eo ohatran'izany. Ohatran'izany daholo tsika. Misy zavatra kely dia any amin'ny mpanompon'Andriamanitra ohatran'izany daholo tsika. Fa manomboka ampianaran'i Jesosy mandeha rery amin'izay tsika zao. Satria tsisy fotoana intsony, satria fa ho avy zao ohatra ny antikristy, ho avy ny tsy fisinany zavatra rehetra zao dia nahoana antsika rehefa tsika rery amin'izay. Mila mizatra samy rery. Amen. Ka izay zany hoe tsy zavatra kely tsika dia hiantsona dia zao zao zavatra amin'ny fotoana iny ianao sady mandoto an'le olona, sady mandoto an'le olona, sady mandoto anao. Azotsika. Sarany hoe ahoana ma zany hoe ampitanao amin'le olona dia zavatra dia mandoto azy ihany koa. Misy zany zavatra azotsika zany hoe resana amin'le olona, angatantsika amin'le olona, misy zavatra hoe antsika personnel miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Ka mila mitandrina zany tsika amin'ny lela. Mila mitandrina izaho zay eto zany. Dia manomboka zao tsika miambina amin'ny lelantsika. Miambina. Mety misy rahavavintsika fatatsika izy, tsika tsy miady aminy. Tsy miady aminy. Fa mivavaka ho azy. Dia rehefa fatatsika fa zay fa dia miarahaba tsika miresaka vita zay miala tsika. Miala. Mandeha ny toerana zay alehantsika. Amen. Satria zay mampiala ny fanahy masina mihitsy. Raha ohatra ka ianao tena angetaheta dia ho feno fanahy masina, angetaheta anao ifandray amin'Jesosy dia hitombo ara-panahy. Dia misy dingana be dehibe no lalovanao anatin'izay. Misy dingana be dehibe sakrifisy ataonao. Anao sakrifisy mameny tenanao. Za rehefa nitenen'i Jesosy hoe ianao tsy mahazo miharoharo amin'olona intsony. Efa nitenen'i Jesosy manomboka izao anao izy tandremo. Tsy mahazo mampidipiditra olona zizaziza ampidirinao an-tranonao. Tandremo manomboka izao mampiditra olona misotro toaka an-tranonao. Tandremo manomboka izao be dehibe ny condition ataon'i Jesosy. Amen. Satria anao mangetaheta te hiray aminy. Satria Jesosy tsy mifangirifiry. Satria za zatra miaraka amin'ny mpiara-manompo sy ny sisa. Fa ina ary tiana azo anao indraindray efa nantena sao dia zavatra tsy marina. Kanefa rehefa za amin'izay rehefa abara ho marina Jesosy fa tena hainao marina miteny avy izy zao. Za zany hoe apetrakinao ohatran'izao foana tokana. Fa zao mahatsapa hoe tena marina tokoa ilay izy. Halleluja. Satria Jesosy te hiresaka aminao izy, te hifandray aminao izy,
dia raha vao ianao ny tanao ny fotoananao tsisy fifandraisana amin'ny Jesosy dia tsy hahen'ny feon'ny fanahy masina mihitsy ianao, tsy hahen'ny feony satria tsy tia mifiaroaro izy. Indrindra ianao voalohany izay amboarina, manamboatra antsika izy zao fanandro zao mila manakaiky an'i Jesosy tsika. Dia arakaraka ny fanakekezantsika azy no miteny amintsika izy, mibitsika amintsika izy, mampianatra antsika izy, dia mitombo zany firaisantsika amin'izany. Fa raha vao tsika ny olona ny voalohany ataontsika, ny olona ny ataontsika namana voalohany dia adinoy ilay feon'ny fanahy masina, adinoy ilay fifandraisanao amin'ny Jesosy. Jesosy ny vadintsika ara-panahy, izy ny vadintsika, dia ilay fanahy masina ataony ahoana amboatra tsika mbola miaroaro, tsy afaka namboatra tsika izy. Fa mila anao aloha amboariny atokana, dia avy eo rehefa ianao matotra tsara tena hitany hoe ao, fa ny fenoany rehetrarehetra ianao, lasa amin'izay ianao, amen. Fa anao mbola tsy feno, mbola ahoana moa ilay fiteny, misy fiteny gasy zay hoe manino ny kobana sy manino tsy tadidiko, zany hoe tsy feno dia mitopatopa ilay izy, tsy feno dia ahoana moa zany, ahoana tsy tadidiko ilay fomba fiteny an'ilay izy. Fa ianao zany hoe tsy feno zany ianao fa dia lasa mandeha mihazakazaka tsisy fahaizanao Jesosy, dia fa iny fahaizanao nanomboka nandraisanao Jesosy iny dia iny ihany. Fa mila mitombo ianao, mila mitombo ilay fanahy ao anatinao. Itsika ho izy mihena, izaho mihena, izy mitombo fa izaho mihena. Ao amin'ny Jaona 4:7 angamba izy dia 7:30. Amen. Tsy haiko lava be ilay fanazavako, nitratra be ilay fanazavako, tsy haiko hoe izay angamba no tian'ny fanahy masina ho tenenina. Ka manomboka izao zany tsika dia mila mamantsatra, mandinika foana hoe inona zany tokony mbola etidiena amin'ny fiainako. Izay no important amin'izao. Inona no etidienao, inona no tokony alanao, inona no tokony anampiana. Za tena hoe zay tsy ny fantatro mihitsy ilay izy, fa zao vao fantatra hoe ay ve ho azy zay zany amboaran'ny tomponao tsikelikely, amboaran'ny tomponao tsikelikely, amen. Amboarina ianao milela, amboarina ianao maso. Ary eo misy mila fanamboarana daholo ireo. Satria masontsika ny taloha tany nijery inona aby daholo ny zavatra nijerentsika. Na hatramin'ny nandray an'i Jesosy ary tsika mbola maro ny zavatra jerentsika amin'ny masontsika io. Mbola tsy mahafoy tsika na mamono Facebook. Tsy foy tsika andro indray tsika tsy mijery Facebook. Nefa amin'ny Facebook ao jereo fitanjatanjanana eo. Iny anefa efa miditra any anatin'ny masontsika iny. Amen. Mila fifehezan-tena sy sakrifisy miaraka amin'ny Jesosy. Tena mila fifehezan-tena 100%, tsy 50% fa 100%. Halleluja. Dia mahita ny namako reny dia mandeha. Zao moa zany izay natokan'i Jesosy tsy makany am-piangonana intsony, ary tsy mampatahotra anazy zany satria izy nanokana anahy. Vavaka trano. Amen. Izay teny fa izay no teny tompo dia tsy maintsy arahako. Fa raha ohatra ka sitraka amin'olona ny ilaiko, raha mbola sitraka amin'olona ilaiko dia lasa mbola nandeha ihany. Amen. Fa sitraka avy amin'ny Jesosy hoe ato ianao dia manaiky aho, na dia marary amiko manaiky. Indray mahita an'ilay namako mandeha dia tomany aho. Amen. Dia misy zany tena tomany aho satria narary anahy aloha voalohany. Narary anao Jesosy, zao ve atokanao zao? Tsy zakako zao Jesosy. Dia izy Jesosy izao no anamboarako anao, mijanona aloha ao mandra-paha. Amen. Fa tena nitomany satria efa zatra miaraka amin'ny mpiravavy sy ny sisa. Amen. Kanefa kosa Jesosy efa miteny amintsika ny planiny efa ataony amintsika, tsy ny fihevitra izy tsy mba fihevitra reo. Tena marina zany. Ny fihevitra tsika olombelona tsy fihevitra Andriamanitra. Ka rehefa ny olona ivelany mijery anao, ninona zavatra ho tenen'olona anao, rehefa fanahy masina miteny anao, mandresy lahatra anao, izany izay teny tsy afaka hanohitra ny Andriamanitra izay miteny aminao. Amen. Halleluja.
De rehefa zaho ny fotoana iny nitomany aho satria zaho mahita an'le namako mandeha am-piangonana, zaho tsy mandeha nitomany aho. Jesosy mahafinaritra, tena mahafinaritra izy. Ny andro niny azy teny fampahirezana de tena manandrify amin'le zavatra hoe mahazo ahy. Amen. De tena hitanao hoe Jesosy miteny mihitsy mampiteny an'le olona le mpanompon'Andriamanitra. Aza maniry hiverina amin'izay efa nanalany Jesosy anao izy. Efa nesoriny ianao, efa volavolainy hamboariny ianao. Aza maniry an'ireny amboariny fonao. Fa hitanao tena Jesosy miteny ohatran'izay zany le hoe mila mame tena, mila sakrifisy. Fa tena tsaroko izay tenin'ny mpanompon'Andriamanitra zay hoe sakrifisy moramora ny mangataka meo vara zay Jesosy eo, meo hanina zay zany mora, meo trano, meo vady, fa ny zavatra ara-panahy tsy mora, tena tsy mora. Amen. Mila fandavan-tena lehibe, mila fanetretena. Halleluja. Tsy izay tianao ataony atao fa ny tiany Jesosy. Zay hoe tsy za tsony novelona fa Kristy novelona ao anatiko. I Davida nenjehiny Saoly taiza nenjehiny Saoly azy. Lasa nilefa Davida mbaka tsy amilefy na tsy amin'inona, fa tena hoe mamaky an'le izy tena ontra ny foko. Raha vakio le Baiboly akoatra ny fianarana Baiboly miaraka. Vakio Baiboly anao mitokana, dinio ireo Baiboly reo. Dinio ireo mpanompon'Andriamanitra reo. Fa nandalo fangirifirina. Eli nenjehiny Jezabel, taiza tany anefitra ny goaika na mahanahanina azy. Fa tena nandinika an'le izy aho, ry Jona mpanao batisa taiza nisy azy. Fiainaka miaraka amin'ny Jesosy tsy vitany hoe mikorakorako miaraka aty à gauche à droite, tsy izay mihitsy. Amen. Fa fandinihan-tena, fijerenao ny fiainanao hoe za ty vera tonga Jesosy ahoana, ina zavatra mbola tsy mety amiko. Zay moa ny antsoiny Jesosy anao hoe itoro ny fiverenana, anambara ny marina. Halleluja. Tsy anareo izy nifidy fa izaho nifidy anareo. Rehefa tsika nifidian'i Jesosy, ny tiany Jesosy nataontsika. Fa tsy tiany olona na tiany pastera na tiany rahavaviko na tiany. Amen. Nanana ny ankohonany Jesosy, fa navelany hatramin'ny ankohonany, nao ny asany ray izay nanirahana azy izy. Halleluja. Ady zany mila fifehezan-tena. Ny fehiny rehetrarehetra dia fifehezanao tena amin'ny lela, maso, ny sofina, ny fo fehezana. Na misy olona tonga mandefa bomba aminao na hamono anao, fahanginana, fanetretena, fahanginana, fitonian'ny fo. Tamin'ny maraina tena nomeny Jesosy tena teto nandefa indirecta fa gagabe tsy mivoaka izy. Hita hoe plan satana mihitsy ny supprimer ilay izy, tsy haiko hoe nandeha izy. Fa zaho anatin'ny mangataka ny rany Jesosy, mangataka ny rany Jesosy aho, naharitra nisy tanana nitsapany tareko. Le tanana nitsapany tareko dia hoy izy hoe ampo anao izy ny fahasoavako. Ampo anao izy ny fahasoavako. Tanana nitsapan'le tareko dia hoe Jesosy aho. Zany tsy hoe matory fa ianao izaho anatin'ny vavaka. Dia nijereko ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Korinthiana faharoa toko fahasivy. Dia tantaran'i Paoly nenjehina manodidina izy, tena hoe ina manodidina dia tenen'i Paoly iny. Tery. Sahalan'ny hoe manodidina azy tsy afaka mihetsika izy, tsy afaka manao ninina izy. Sahalan'ny hoe vogeja manodidina izy nefa tsy tery. Zay ilay teniny. Tena mahatsapa anao ohatrany hoe irery na mahatsapa anao ohatrany hoe ao anatin'ny toerana anankiray tsy afaka manao ninina nefa mahatsapa fifaliana anao. Tena andranomaso anao mamaky an'izy hoe misaotra Jesosy.
hoy izay ampo anao izao ny fahasoavako. Halleluia, tsara Jesosy, tsara. Daniela tany andavaky ny liona, iza niaro an'i Daniela tany? Tsy mpanjaka nefa eritrereto fa mpanjaka io tian'i Daniela fa tsy naharo azy le mpanjaka. Izay la mbola olona sitraka amin'olona tadiavintsika, tsy mpanompon'i Kristy tsika, tsy mpanompon'i Jesosy tsika. Sitraka amin'ny Jesosy ny tadiavintsika, na ho faty na ho velona, sitraka avy amin'ny Jesosy. Fa tsy nihinana ny Daniela le liona. Eritrereto liona. Amen. Izay rehefa tsika tian'i Jesosy, rehefa tiatsika Jesosy, rehefa tiatsika Jesosy, izay tian'i Jesosy no ataontsika. Hoy izay manaova an'izao ianao, manao fifadiakanana izao, manaova an'izao ianao, mitokana ianao, tsy mahazo miaroaro ianao, tsy mahazo manomboka izao. Fa inona moa ny antony naovan'i Jesosy hoe nampitokana an'ireo mpanompona, ireo ravakitsika, ireo nampiasainy rehetra tao amin'ny tena ao amin'ny Baiboly ireo? Satria raha venao tafaharoharo dia maloto sady mifindra le fanahy ary manimba anao. Solomona nampiasain'Andriamanitra, nanao tranon'Andriamanitra. Iza tsy gaga tao amin'Israely tamin'ny fahendrena nananan'i Solomona. Nanana fahendrena izay tena hoe faratampony, satria Andriamanitra nanome fahendrena azy, fahendrena avy amin'Andriamanitra, tsy fahendrena avy amin'izao tontolo izao. Fa gaga aby ny olona. Fa inona nahatafalatsaka an'i Solomona? Vehivavy. Satria mandidy be dia be ny vehivavy niarahany, satria tamin'izay mbo afaka nambady moa zareo vehivavy. Dia reny nahalavo azy nanompo Andriamanitra le manodidina anao ihany mandavo anao. Rehefa maro ny fanososo amin'ny olona maro anao, tsy maintsy tafalatsaka. Amen. Tafalatsaka Solomona nefa olany koa izany. Miala amin'ny fanahy, miala le fanahy mantsy no automatique miala. Automatique miala. Satria Andriamanitra saro-piaro. Ka amaranako an'izao tenin'Andriamanitra izao. Dia tenen'ilay mpanompon'Andriamanitra le nilazaiko teo dia tamin'izay izy niteny hoe nangataka amin'ny tompo izy afaka andehanako. Dia natorin'ny tompo azy le pasteur miteny hoe lavo Jesosy eo amin'ny alitara, lavo Jesosy, aza mitory an'i Jesosy lavo. Tonga dia tsy nandeha ilay ramatoa. Amen. Tsy nandeha, inona izy ny antony tsy andehanako? Satria izy le ositra meny Jesosy azy arovako. Ny antsika ositra kely meny Jesosy atsika efa lasa aririntsika any. Ambena atsika le ositra omeny atsika arovantsika. Amen. Izay izy ny antony tsy andehanako hoe misy olona manao anniversaire lasa. Hitanareo izy izay mitsy nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra. Hitanareo izy izao tsy rehefa misy fety milefalefa hoy izy. Milefalefa. Satria tsy olona rehetra ny azoko andehanana izy tsy eken'Andriamanitra atao, tsy eken'i Jesosy ataony. Satria miala ny fanahy masina ny fiaroarona. Amen. Za tsy manenjika nizaniza, tsy manenjika fiangonana. Tiako ny olona rehetra, tiako satria Jesosy tia ny olona rehetra. Tsy nandatsy nankala nizaniza Jesosy. Fa le fialana amin'ny fahotana, halalana ny marina mba hisokatra ny masom-panahintsika. Amen. Halleluia. Tindray mandeha izy tsy malala hoy izy dia misy rahavavy nanasa azy. Lasa nandeha izy. Nandeha tany dia le rahavavy miteny, le rahavavy tsy nifosa. Tsy nifosa le rahavavy tsy miteny olona. Fa resaka fotsiny hoe hitanao ihany iny nanao an'izao. Hitanao le zao ohatra izao iny. Izay ihany hoy izy. Efa niala dia fanahy masina hoy izy. Tezitra tamiko izy Jesosy. Ianao manomboka izao izy malohany anaovanao zavatra manontany. Alohany handeha manontany ana. Alléluia. Aokantsika hianatra. Hianatra hoe hifandray amin'ny Jesosy, ataontsika vady namantsika Jesosy. Hanomboka ho zatra hifandray amin'ny Jesosy tsika. Amen. Satria rehefa tsika mifandray amin'ny sanandro, miray amin'ny sanandro.
De fantatsika ny fifandraisany amintsika. Hitanao ihany fivoaranao sy ny fandraisanao aminy. Amen. Mahafinaritra nge, mahafinaritra. Za zany matsapa irery fa izy hoe feno fifaliana ndrendray manontany tena Jesosy. Fa ahoana ho azo hitondranao azy. Amen. Ka magaga ny fiasan'ny Tompo. Feno fifaliana foana ianao. Ny olona miteny milazika fa inona tiana azo anao milefalefa foana, inona ty mahazo anao? Ny olona mandeha ranofa ianao tsy afaka hiteniny, tsy afaka anazava hoe zao zay olona aveo tena zao tsy afaka anao zay anao. Amen. Fa arovanao ny tenanao, arovanao le fanahy masinao aminao. Voalohany indrindra aloha ny tenantsika, ny lelantsika, ny masontsika, ny sofintsika, ny fotsika, tanantsika, ny tongotritsika. Après nzay ny manodidina antsika ihany koa mila mitandrina koa tsika. Amen. Na de mpiara-manompo na de mpiara-mivavaka, mila manontany an Jesosy. Alléluia. Voninahitra ho an Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'izao indrindra ho mandrakizay. Amen. Hivavaka atsika ny tenin'Andriamanitra, hivavaka atsika izay révélation nomeny Tompo atsika zay. Raha nisy nanandrify ianao de beba. Raha mbola ianao mbola mpiresaka mandany andro amin'ny zavatra tsy mahavoka-tsoa, mbola tsy manana relation amin'ny Jesosy, mbola tsy mahavita manontany an Jesosy raha misy zavatra angata, misy zavatra hoe aleanao na ataonao, satria zany aza teo aloha koa nanao zany. Tsy vitako na manontany fa de hoe vavaka fotsiny fa zaho tsy manontany hoe andeha ary zaho Jesosy inona ny tokony ataoko, mety ve zaho mandeha any, fa zaho manomboka zao misy zavatra raha ataoko de manontany an Jesosy aho, tany an Jesosy aho. Ka rehefa miteny izy hoe tsy mahazo amy alalan'ny nofo na amy alalan'ny teny na amy révélation mena de tsy mandeha aho. Na de misy vola menany, na de misy vola ohatrino $1000 no tsy avonjy ny fanahiko zany. Amen. Tokony zany ho fantatritsika fiangonana, satria Jesosy raha nandefa ny mpianatra de zao nataony Jesosy ny mpianatra. Any amin'ny Israely aloha izy, Israely zay vero izy nitorio aloha. Naniraka ny Jaune izy, Jaune nanapahitany fahitana atao amin'ny Apocalypse. Any amin'ny fiangonana lazao any amin'ny fiangonana 7 izy. Tsika fiangonana aloha nampahalalan'i Jesosy ny marina voalohany. Zay vao any amin'ny Jentilisa. Satria maro na mpiangonana maro ny zavatra mbola tsy fantatsika. Alléluia. Andao tsika hivavaka, andao tsika hifona raha misy nanandrify atsika, hibebahatsika, misy zavatra tsy nety, mbola tsika tsy mahay mifandray amin'ny Jesosy, tsisy relation amin'ny fanahy masina, hifonatsika daholo zany rehetrarehetra zany, na izaho na ianao. Alléluia. Na zao ianao de ao anatin'izay tsy hoe raha zaho mitory tsy anatiny fa anatiny, sanandro de miady ny ara-panahiko. Samy miady ny ara-panahiny ao amin'ny Jesosy tsika. Alléluia. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, manantona anao zay Jesosy, enina ny teninao, eniko ny teninao Jesosy ny afatrao. Maro ny zavatra nolazainao teo, maro ny zavatra nampahafantarinao azy Jesosy. Eny Tompo, misy zavatra tsy eritreretiko aza dia ampitenen'ny fanahinao masina. Jesosy, mifony eto anatrehanao aho raha mbola tsy mahay manontany anao. Mifony eto anatrehanao aho Jesosy raha mbola tsy manana relation miaraka aminao. Jesosy, mifona. Mifona Dada. Mifona aminao fa tsy mendrika. Mifona Jesosy fampanota. Iza moa ty za Jesosy? Iza moa ty za Jesosy zay maloto? Tompo malalo, mandrafo amiko, mamelany eloko Jesosy aho. Ovay aho Jesosy, ovay isa minitra isa Jesosy aho, satria tsy iza no mahafaka ahy afa-tsy ianao. Ianao no mahafaka ny fahotako rehetra. Ianao no mahay manova Jesosy amin'ny toetrako ratsy rehetra. Mpijangajanga ao nafahanao,
mpisotrona na ny mivavaka tsy vitanay mifona Jesosy amin-drafo aminay mamelany eloka Jesosy diovo ny fonay diovo ny lelanay Jesosy satria amin'ny lelanay io mampanota anay amin'io lelanay mampiteniteny foana anay Jesosy Jesosy amboaro izahay amboaro tsy ho malaky miteny tsy ho malaky tezitra Jesosy amboaro Jesosy tefeo Jesosy upiainy mpakato tsy upiainy mpanadino sotra Jesosy amen amen halleluja tiangataka ny rano Jesosy tsika nadio ny lelantsika tamaraina no tena nandritra ny adiny ray nanadio ny lelako tamin'ny rano Jesosy tena hoe tsapa fanatren'ny fanay masina mihitsy ary nazoko an'izay révélation ny tanany Jesosy mihitsy tsapany ry Andriamanitra raisamy rano ny mbola tsy mety de nakatoaviko na mahaly aho Jesosy diova amin'ny rano diova amin'ny rano ny lelako sasao amin'ny rano ny lelako sasao amin'ny rano ny lelako diova amin'ny rano ny lelako Jesosy ny rano manasa ny lelako Jesosy sasao amin'ny rano ny lelako Jesosy sasao amin'ny rano ny lelako Jesosy ny lelako diovinao amin'ny rano ny rano Jesosy ny rano zanak'ondry manadio ny lelako manasa ny lelako ka ho afaka manomboka zao Jesosy ho afaka fahanao zay Jesosy amin'ny lelan'io lelana io andoto anay amentipentina anay diova amin'ny rano Jesosy diova amin'ny rano ny lelanay diova amin'ny rano ny lelanay sasao amin'ny rano ny lelanay sasao amin'ny rano Jesosy ny rano anasa ny rano manadio halleluja halleluja sotra Jesosy amen amen ivavaka atsika amin'izao fotoana izao any marary rehetra ny marary naiza misy marary iza tsy salama na ny fantatrao na ny tsy fantatrao ho antsika amin'ny Jesosy mpanasitrana Jesosy mpanafaka mbola mikorina ny rano anadio an'ireo tsy salama anasitrana an'ireo tsy salama ao ny ambovon'ny fahafatesana atsanga ny Jesosy sitrano Jesosy ary atsiaro tena hibebaka atsiaro tena hitady an'i Jesosy anaiky an'i Jesosy fa izy irery ihany ny mpanasitrana ao ireo izay tsy afaka mamindra ao tsy afaka manao ninina Jesosy ianao anasitrana an'izy ireny ianao Jesosy anasitrana tompony tsy salama rehetra ao ny miaina amin'ny fanafody mihinana fanafody sitrano Jesosy tsy ho andevozan'ny fanafody sitrano Jesosy ao ny voan'ny tension ao ny voan'ny aretim-bavony ao ny voan'ny aretin'ny pandisita ny cancer ny diabeta ao ny ambovan'ny fahafatesana Jesosy sitrano atsangano Jesosy malalao amindrafo Jesosy mamindrafo Jesosy panasitrana ianao Jesosy panasitrana ny anaranao panasitrana ny anaran Jesosy Kristy velona avy Nazareta ka naiza misy marary any amin'ny hopitaly any an-trano Jesosy amin'ny toerana maro samihafa sitrano Jesosy any amin'ny firenena maro samihafa sitrano dada malala sitrano fampamindra fobe fiantra ianao saotra Jesosy halleluja tera anao laza anao Jesosy indrindra mandrakizay amen halleluja amen ngataka ny afon'ny fanahy masina atsika ngataka ny afon'ny fanahy masina ameno atsika eto ngatao ny afony ameno atsika ary ihany koa atsika alohan'ny hiditra amin'ny komba dia ngataka atsika mba ho soran'i Jesosy ny diloila ny sotro ny diloila amin'ny loha atsika io mba ahafahantsika handroso mba ahafahantsika handresy safady handresy an'ilay fahavalo satana mila hosotra atsika ny diloila mila ny afontsika dia mila ny fiadiana rehetra amen efa nifona atsika teo efa nibebaka atsika nangataka ny rano Jesosy tsika dikan'izay no hamarin'i Jesosy tsika dia afaka atsika andeha hiady amin'ilay fahavalontsika halleluja ao anatin'izay ihany koa atsika
dia angataka antsika amin'izao fotoana izao ny afon'ny fanahy masina sy ny menaka ny diloilo ny fanahy masina. Andriamanitra raina ihany amin'ny avo indrindra. Indreto izay Jesosy, indreto izay miantso anao. Jesus. Indreto izay Jesosy mangataka ny afonao, mangataka ny afonao, mangataka ny afonao. Midina eto, midina eto ny afonao, midina eto ny afonao. Ny afonao ameno anay, ny afonao ameno anay, ny afon'ny fanahinao masina, ny afon'ny fanahy masina, ny afon'ny fanahinao masina, ny afon'ny fanahy masina. Mameno ny tenanay, ny lelanay, ny molotray, ny fonay, ny tanany tongotray, ny afon'ny fanahy masina, ny afon'ny fanahy masina. Ny diloilo ny menaka ao Jesosy, ny diloilo ny ositra ao Jesosy. Anositra anay, anositra anay manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Osoro ny menaka ao zay, osoro ny diloilonao zay, osoro zay fanahy masinao, osoro zay fanahy masinao, osoro ny menaka ao, osoro ny diloilonao, osoro ny ositra avy aminao, ny afonao mandoro, ny afonao mandrava, no hidiny eto, ameno anay, fenoy zay fanahy masinao, fenoy zay fanahy masinao, aoka ho feno ny sabatra ao, ho feno ny fiadiny zay Jesosy. Izay tompo malalo, kiraroy izay ny fahavonona am-panahy, kiraroy izay Jesosy. Haleluya. Mameno anay ianao, mameno anay ianao fanahy masinao, mameno anay manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladianay. Fenoy izay ny afonao, fenoy izay ny afonao. Haleluya. Amen. Afafontsika ny rano Jesosy amin'ny rivotra ihany anao, amin'ny chambre misy anao, amin'ny trano rehetra. Afafontsika ny rano Jesosy hatrany amin'ny toilette. Haleluya. Eny Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina, afafonay ny rano ao Jesosy, ny rano misy hery, ny rano misy fahefana, ny rano misy afo, ny rano ao Jesosy, ny rano mikorina amin'izao trano zao, mikorina amin'izao trano zao, ny fanahy miafokafona rehetra amin'izao trano zao, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy mikorina hatramin'ny fondation amin'izao trano zao, ny sous-sol rehetra, ny rano Jesosy afafy amin'ny varavarankely, amin'ny rindrina, amin'ny fitaovana rehetra ampiasaiko, ny rano Jesosy any amin'ny toilette, any amin'ny chambre, any amin'ny telefona anay tsirairay avy, ny rano Jesosy afafy, ny rano Jesosy afafy, ny rano Jesosy afafy amin'ny télévision ampiasainay, ny rano Jesosy afafy amin'ny vilia, ny vilany, sakafo anay, ny rano Jesosy afafy, ny rano Jesosy afafy, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry tisiklemas. Ny rano Jesosy, 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 ny rano Jesosy. Haleluya. O rabaskida, haleluya, haleluya. Ngataka antsika ny rano Jesosy ihany, ameno ny tenantsika, fenoy ny rano Jesosy ny tenanao. Tonono mihitsy ameno ny tenanao ny rano Jesosy, manomboka amin'ny fisainanao ny lohanao ka hatrany amin'ny faladinao. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy mameno ny tenako, mameno ny lelako, mameno ny masoko, mameno ny tanako, mameno ny tongotro. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy amin'ny fisainako, fieritreretako, ny rano zanak'ondry. Alatsiny fatapaka ny jiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Mahita montagne za, mahita vohitra, za mivavaka eo vohitra. Dia le vohitra dia resaka blocage amin'ny fiainantsika. Raha misy blocage amin'ny fiainanao, misy blocage amin'ny fiainako, Jesosy androany anapatapaka an'izany. Jesosy androany androdana an'izany. Haleluya. Amin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina izay fanangatantsika teo. Tsy fantatra hoe inona mibloky ny fiainanao, tsy fantatra hoe inona ny ady atrehinao, fa io montagne io dia ady. Io ilay montagne ady. Haleluya. Manoloana ny
Hanoloanantsika izay taon'ny fahavalo. Hitantsika ilay mandan'ny Jeriko. Mandan'ny Jeriko dia resaka hoe problème zany, resaka hoe ady natrehan'ny zanak'Israely. Fa tsy afaka niditra tao Jeriko izy ireo raha tsy nirodana ilay manda. Tahaka an'izay koa ilay montagne, ilay vohitra asehon'ny Tompo eto. Amen. Ka amin'izao fotoana izao tsika raisitsika ny hery ny fiadiana izay fonomeny Jesosy atsika. Ka ninona ny blocage, ninona ny montagne, ny manda ngeza be alohanao, ny vohitra ngeza be manoloana anao, mirodana zany amin'ny herin'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Mirodana zany amin'ny herin'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Halleluja. Sandrajo ny feonao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao. En Jesosy maralo, fantatra ianao fa mpanjaka ny mpanjaka, fantatra ianao fa mahery, fantatra ianao fa mahagaga. Halleluja. Lay Tompo, lay be voninahitra, lay tsy miova ho masin'io mandrakizay ianao Jesosy malalo. Halleluja Jesosy malalo. Halleluja Jesosy malalo. Mangataka ny fiasanao eto, mangataka ny herinao Jesosy. Nizaniza manao olana, nizaniza manao olana, blocage ao amin'ny fiainan'i Jesosy. Ianao androdana zany Jesosy. Ny herinao androdana zany Jesosy. Ny blocage ataon'ny satana rehetra, ny blocage ataon'ny fahavalo rehetra, ny manda fafin'ny fahavalo, atsanga ny fahavalo rehetra, mirodana amin'ny herin'ny fanahinao masina, mirodana zany Jesosy. Halleluja. Zay nandrahanao ny Josoa Jesosy niady ho an'i Israely, nitsoka ny trompetra azy ireo, ka nandrodana ny manda ny Jeriko. Androany koa mirodana ny vohitra rehetra, mirodana ny blocage rehetra, mirodana amin'ny anaran'i Jesosy, mirodana amin'ny anaran'i Jesosy, mirodana amin'ny anaran'i Jesosy. Mpandresy zay manomboka zao, mpandresy zay mananao Jesosy eo, ny blocage rehetra, ny blocage ny ara-panahy, ny blocage ny ara-nofo, amin'ny anaran'i Jesosy. Rava zany amin'ny herin'ny fanahy masina. Halleluja. Tsy mahery noho Jesosy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny planao satana, rava ny mandanao, rava ny herinao, rava amin'ny herin'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Amen. Amen. Lehibe io Jesosy tsika io, lehibe io. Halleluja. Efa Jesosy miditra tsehatra, mirodana zany rehetrarehetra zany. Amen, amen, amen. Androka ihany koa tsika ny fanahy zazavavin-drano rehetra. Efa fantatsika fanahy zazavavin-drano, fanahy manambady, fanahy maka endrika alika saka rehetra, fanahy avy any anaty rano rehetra, fanahy ny voay rehetra. Halleluja. Izy ireo ihany koa dia maka endrika voay. Fanahy izy fa maka endrika voay. Halleluja. Halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Halleluja. Fanahy masina midina eto ianao, fanahy masina vy, fanahy masina fenoy zay, fenoy mandrakariva zay ny afinao. Fanahy masina ny fanahy zazavavin-drano rehetra izay manafitafoka anay, manafoka anay amin'ny alina, manafoka anay amin'ny atoandro, manafoka amin'ny alalan'ny olona, manafoka amin'ny alalan'ny olona ampiasain'izy ireny amin'ny anaran'i Jesosy. Rava zany. Halleluja. Ny lela rehetra izay hoentin'izy ireo miady handefina hanokana fitohina Jesosy dia ravako zany amin'ny herin'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Ny lela rehetra izay miady amiko dia tsisy ambinina ho izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny asanao, rava ny flesa alefanao rehetra, fanahy zazavavin-drano rehetra, rava ny planao rehetra, rava ny plan ataonao rehetra, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy ambinina, rava ny herinao, tsy manana hery ianao. Ny ran Jesosy dia efa tsy mihetsika ianao, ny ran Jesosy dia tsy afaka mamindra ianao, ny ran Jesosy afavoko, ny ran Jesosy afavoko, ny ran Jesosy misy afo, ny ran Jesosy misy hery, mandoro mandrava anao any andavaky ny elo. Rabaskirarara. Halleluja. Fanahy zazavavin-drano rehetra, ny fanahy manambady rehetra, androany zay midivorce aminareo, androany zay midivorce aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny asanareo, rava ny fironganetanareo, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Halleluja. Any andavaky ny elo ny anjara toerana misy afatra amin'ny ran Jesosy, afatra amin'ny ran Jesosy, any andavaky ny elo, any andavaky ny elo. Tous les esprits des femmes de nous donné au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ny fanahy ratsy rehetra,
fanahy ny voay rehetra, fanahy ny siansa rehetra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie les feux de Saint-Esprit, j'envoie les feux de Saint-Esprit, j'envoie les feux de Saint-Esprit, les feux, vous parlez, vous brûlez au nom puissant de Jésus. Et je l'enchaîne dans le lieu des enfers des arides au nom puissant de Jésus. Tous les esprits des serpents, tous les esprits des serpents, au nom puissant de Jésus, que les feux vous brûlent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tous les esprits des serpents, que les feux te brûlent. Et je prends les paix dans les dents, je les détruis, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mila miady foana atsika, mila manao combat foana atsika. Alléluia. Amin'izao fotoana izao atsika androka ny fanahy ny démon sera rehetra. Démon sera ny fanahy olona izy biby izy fa maka endrika olona. Zava-misy zany, tena zava-misy. Ny fotoana nanofy ny ray nanjary biby lava, dia ny ray nanjary inona ilay ray faharoa. C'est-à-dire que efa ela nanofisako an'izay. Mandeha any am-piangonana ny olona dia hitako izy miditra ao am-piangonana. Biby izy fa rehefa hiditra ao amin'ny fiangonana izy tsara ny biby lava zany hitako sa nendriko amin'ny nofy dia rehefa hiditra am-piangonana izy lasa olona. Halleluja. Zava-misy zany. Amen. Dia ina nataony am-piangonana amitak'olona. Zay mahatonga tafiditra any ny fanahin'ny lainga, fanahin'ny Jezabela, fanahy handrodana, handripaka ny zanak'Andriamanitra. Mampiditra ady satria ny serpent dia mamitaka foana amin'ny alalan'ny vehivavy foana. Dia izy miditra ny vehivavy. Hitako aloha izy serpent dia avy eo izy miditra ny vehivavy. Dia ny faharoa tsy tadidiko. Ny faharoa izy intraiko le biby nanjary olona koa izy lehilahy koa le faharoa angamba izy iny. Dia samy avy eo rehefa ny zavatra tsapako ao anaty nofy zany hoe nipariparitaka daholo le ankizy tao. Zany nisy ady tao satria zay rehefa miditra le serpent. Amen. Mandripaka. Amen. Atsika toa efa nandroaka ny fanahin'ny serpent. Alléluia. Satria mandainga sy mamitaka ny fanahin'ny serpent. Manapoizina. Mandefa poizina. Amen. Ary zany mihitsy nataon'izy ireo izay mahatonga antsika fiangonana mila mitsangana antsika mivavaka, mila mitsangana antsika manao délivrance satria tsy fantanao io olona io mety olona izy fa izy nefa biby fanahizany ao anatiny. Satria raha ohatra izy ka olona ohatra hoe raisiko ohatra zao mandeha araka ny nofo fiainako fiainan'izao tontolo izao ihany dia le fanahiny zazavavin-drano na fanahy le serpent miditra ao raisiko ohatra zany zay miditra ao anatiko miséduire ny olona miara-miangonao. Amen. Dia io zany dia hivavaka izy nefa tsy hivavaka fa hafa ny tanjonany ao. Alléluia. Be dia be ny ohatra zany misy le olona inconscient, misy le olona tsy mahalala fa zany mihitsy ny zavatra ara-panahy ohatran'izany mihitsy. Nisy fotoana ohatran'izay fa za tsy nalala zany fa taty aoriana vao tsapako daholo izy ka zay ny fiasan'ny tompo ampandalovina ilay zavatra ianao dia avy eo ampahalalany anao tsikelikely. Nisy problème satria nisy ady moa zany fa tsy fankazahoana dia ny harivan'iny efa nasian'ny tompo anahy le fanahy zazavavin-drano izy lava volo be nenjeny aho zany io zany hoe anaty ala nenjeny aho satria tamin'izay zaho nanenjeny anahy dia io zay zaho mitory le hoe firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana tsy azo atao antsika kristiana efa mahalala. Raha antsika tsy nafantatra ok, rehefa antsika nafantatra an' Jesosy tsy azo atao ny firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana fa ny harivan'iny nenjeny io fanahiny zazavavin-drano nenjeny. Alléluia. Dia raha pitsony iny ny zavatra nitranga fa tena ara-nofo mihitsy le izy avy eo nikorotany aby amin'izay avy eo. Alléluia. Izay le fiasan'ny fahavalo zay fa io ma zany hoe Jesosy mampandresy antsika foana ao anatin'ireny. Amen.
Kaokatsika zany mila mahalala ny zavatra ara-panahintsika. Fa ny mpanakorotana tsina fa ny devoly, mpampiady tsina fa ny devoly. Ka raha anatintsika zay toetra zay de fantaro hoe iza ianao, fantaro hoe iza ny mampiasa anao. Amen. De nisy mpanompon'Andriamanitra zay koa nilaza zay hoe izy anaty tôbila izy mipetraka, de izy ao sokafany Jesosy masom-panahy, misy lehilahy anankiray mandeha be dia be ohatra zany. Na reny olona hitantsika reny tsy fantatsika na biby, Lucifer afaka maka endrika izy olona nefa izy biby rehefa avy eo. Na reny satanika reny, mpamosavy reny ohatran'izany daholo. Ka zay foana mahatonga an' Jesosy hoe mila tsika manontany azy amin'ny zavatra rehetra. Izy ao anatin'ny tôbila, de io lehilahy io hitany mandalo tovolahy bôgôso izy. Zay ny tsy arahantsika amin'ny olona rehetrarehetra ty de ndeha iarahanao daholo. Tsy fantatrao ino na avy aiza iny. De voly maka endrika olona izy. Avy eny an-dranomasina izy maka endrika olona. De avy eo le olona de niditra izy amin'le hazo. Tonga de automatique izy de mamaky an'iny hazo iny, tonga de sahalan'ny hoe miditra automatique amin'le hazo izy. Esprit zany izy fa tsy olona manahaka atsika hoe ser ohatra zao. Amen. Fa tonga de nandroka izy nasainy fanahy masina nanao ino maty nandroka zany nanao délivrance, tonga de nanao combat eo no hoe anaty tôbila ao. Zay no miandry ny zanany avy nianatra akany zanany. Halleluja. Hitantsika amin'izany hoe be dia be le fanahy ratsy zay mandehandeha. Zay mila fantarintsika zay. Halleluja. Ka amin'izao fotoana izao tsika androka ihany koa tsika ny fanahy rehetra, ny fanahy sorcellerie satanique, ny plan sorcier. Izay ny plan izy ireny de ahatonga atsika hoe hiangatsika ara-panahy, ahatonga atsika hiemitra, ahatonga atsika tia zany hoe ny plan izy ireny zany de mody hoe tsara aminao izy ny atoandro, fa ny hariva izy iny izy manafika. De mandefa manao plan izy na ohatra hoe amin'ny alalan'ny sakafo. Zay hoe angatatsika ny rano Jesosy foana ny sakafontsika an-trano, satria izy fanahy de miditra de misy zavatra ataony eny amin'ny sakafo. Alleluja. Zay foana manao autorité foana tsika, mandidy foana tsika, mandroaka foana. Alleluja. De mampiasa koa izy ireny manao plan ny hariva hoe raha farapitso ohatra misy programme tsika ataony plan anapotika an'iny programme iny ho an'ny ileny. Na amin'ny alalan'ny olona manodidina ampiasany miditra izy amin'ny alalan'ireny. Le olona ny tenin'Andriamanitra nenontsika teo ne ohatra le olona miteny mitondra tabataba mitondra fahatezerana na fitohinana ne tsy izy, fa le fanahy miditra ao anatin'le olona. Amen. Ka hofoanatsika ny plan rehetran'izy ireo, ny programman'izy ireo, ny réunion ataon'izy ireo amin'izao alina zao. E tsisy ambinina zany rapitso. Zay rehetra programmanao, zay rehetra zavatra ataonao na ara-panahy. Ohatra ny programmanao hoe za rapitso anao an'izao, zao rapitso hifadianina, zao rapitso hivavaka adiny ray. De inona ny ataon'ireo ireo fahavalo? Ataony to moyen tsy havita an'iny vavaka iny ianao. Ka zay ho ravahantsika miherin'ny fanahy masina. Halleluja. Ry Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina, eny Jesosy eo mahery tokoa ianao, mahery noho ny sorcier ianao, mahery noho ny satanika ianao, mahery noho ny franc-maçonnerie ianao, mahery noho ny illuminati ianao, ny démon ser rehetra mahery ianao Jesosy malalo. Ka ninina ny programman'izy ireo amin'izao alina izao, ny réunion fahoman'izy ireo, ny fivoriana fahoman'izy ireo, de anilena izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Halleluja. Anilena izany Jesosy malalo, tsisy ambinina zany Jesosy. Ny programma rehetra zay fahomaninao, ny programma Jesus, ny programma rehetra efa homaninao Jesosy, ny programma rehetra efa homaninao Jesosy, efa tsisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy, efa tsisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Zay andrava ny programma zay efa homaninao, zay andrava ny programma zay efa homaninao, zay andrava ny programma zay efa homaninao, de tsisy ambinina any andavaky ny elo, rava ny asanao rehetra, rava ny programmanao rehetra, afatro amin'ny rano Jesosy, dorako amin'ny rano Jesosy, dorako amin'ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, mi paralysé anareo, ny rano Jesosy, tsy afanareo manao ninina, tsy afanareo manidina, tsy afanareo manafika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Harabaskarararara.
Haleluya. Afatrany andavaky ny elo, afatrany andavaky ny elo, ny démonsera rehetra, ny satanika rehetra, ny illuminati rehetra, ny sacrifice ataon'izy ireo, ny ranjo Jesosy, ny ranjo Jesosy, ny ranjo Jesosy tongafo, ny ranjo Jesosy tongafo, ny ranjo Jesosy tongafo, mandoro, mandrava nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina fin Nazareta. Horabaskirararara, masina ianao Andriamanitra. Haleluya. Amen. Amen, amen, amen. Haleluya. Sotra Jesus. Androka antsika ny fanahy fahafatesana rehetra. Fanahy fahafatesana, ny fanahy mitondra aretina. Haleluya. Ravahantsika zany ny cercueil omanin'izy ireo. Haleluya. Ny cercueil zany misy fasana efa omanin'izy ireo ny programme hoe amin'izao ora zao anao accident tsika, ataontsika accident ora takan'izao Haleluya. Na amin'ny fianakaviantsika ohatra misy manao fanafody efa hoentsika eto foana. Mikontakta amin'ny mpanao fanafody na izy mihitsy manao mampiasa fanafody. Haleluya. De tsy fantatsika nefa ny programme ao anatin'izay na hamono. Na mitondra ny anarantsika izy mitondra ny sarintsika hofanantsika zany amin'ny ran'ny Jesosy. Misy ihany koa ny mijoro vavolombelona amizay hoe le satana zany ny programme ka ohatra hoe hanao programme izy hoe hanao an'le fanahy fahafatesana hamono izy zany. De io tsy hoe amin'ny andro iny izy vao mamono fa efa programme nina de fa voalohany indrindra alefa ny aretina. De iny aretina alefa nina efa mikika efa mampihena ny andro ainany olo tsikelikely izy hamono an'iny efa programme. Efa programme izy any amin'ny lieu de l'enfer. Any amin'ny toerany elo programme izy ireo. Amen. Efa plan izy ireo, efa réunion ataon'izy ireo hoe amin'ny ora manahaka an'izao ty ho fady fa alefantsika ny aretina. Avafintsika ny aretina. Amen. Na amin'ny alalan'ny sakafo. Izay foana ny teniko hoe sakafo tsy hohanina daholo ny zavatra rehetra. Fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Haleluya. Satria na amin'ny alalan'ny sakafo misy poison afafon'izy ireo. Haleluya. Surtout hoe sakafo hena, zavatra matsirotsiro de mila antsika zany hoe mitandrina ao anatin'izay. Mila mitandrina. Tena mila mitandrina. Haleluya. Fa io na zavatra tsy hitantsika maso le fa mafy zavatra izy ka mitondra aretina, mitondra fahafatesana. Io tsy tampotampoka tsy hoe narary tampoka ihany. Nisy an'izao tampoka. Zay no mahatonga antsika isan'andro ranjo Jesosy afafintsika amin'ny tenatsika. Ka ny aretina zay rehetra efa noforonina izy ireo anatin'ny vatantsika any tsisy ambinina satria efa ao ny ranjo Jesosy ao anatintsika. Haleluya. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Eto dia androka ny fanahy ny fahafatesana rehetra. Haleluya. Ny cercueil efa omanindry zareo Jesosy, ny fasana omanindry zareo amiko sy ny ankonako Jesosy de ravaravako zany, ravaravako amin'ny anaran'i Jesosy, ravaravako amin'ny anaran'i Jesosy, ravaravako amin'ny anaran'i Jesosy, ravaravako amin'ny anaran'i Jesosy. Torako amin'ny afon'ny fanahy masina. Je prends les marteaux des Saint-Esprit, je prends les marteaux et je les casse, 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 je les casse les cercueils, je les casse les cercueils qu'ils ont mis mon nom, je les casse, je les casse au nom puissant de Jésus. Je les casse au nom puissant de Jésus. Je les casse au nom puissant de Jésus. Tous les cercueils qu'ils ont mis au devant de nous, je les casse au nom puissant de Jésus. Je les casse. Ou je même pour ma famille, je les casse. Tous les maladies, je les brise. Tous les maladies, je l'annule au nom puissant de Jésus. Qui est les faits de Saint-Esprit, les faits de l'Éternel, les faits dévorants, les brille, les brise, les détruisent au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, sans effet dans nos vies. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Mangataka antsika ny ran'ny Jesosy. Sakafo rehetra izay hohanintsika, ny hohanintsika physiquement, ho an'ny ilentsika zany amin'ny anaran'i Jesosy.
ho any lentsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tafiditra ny anatytsika, zay tafiditra ny anatytsika amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona Nazareta. Ny sakafo rehetra tafiditra ty anatiko, sakafo rehetra tafiditra ty anatiko, ny ran Jesosy, ny ran Jesosy Kristy velona Nazareta, ny ran Jesosy Kristy velona Nazareta. Mikorina anatin'ny feoko, mikorina amin'ny tendako, mikorina amin'ny feoko, mikorina amin'ny tendako, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. 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 Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy, miala anatin'ny tendako, miala anatin'ny tendako, miongotra anatin'ny tendako, mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy, miala tato ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Miongotra tato ianao amin'ny anaran'i Jesosy, miala anatin'ny tendako, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sakafo rehetra zay nampidirinao tato, halleluja, miongotra, miongotra amin'ny ran Jesosy, miongotra amin'ny ran Jesosy, miongotra amin'ny ran Jesosy, miongotra amin'ny ran Jesosy, rava amin'ny ran Jesosy, rava amin'ny ran Jesosy. Sakafo rehetra nohaniko, poazona fafina rao amin'ny sakafo rehetra, rava amin'ny ran Jesosy, rava amin'ny ran Jesosy, potika amin'ny ran Jesosy, potika amin'ny ran Jesosy, ny ran Jesosy, miala anatin'ny tendako ato amin'ny anaran'i Jesosy. Matsapa misy zavatra mibana amin'ny tendako, ny anaran'i Jesosy Kristy velona Nazareta, miala anatin'ny tendako ato, miongotra anatin'ny tendako ianao, ny anaran'i Jesosy mandidy ianao, miongotra tato, miala anatin'ny feoko ato ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mandidy ianao, mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy, miala tsisy ananao fahefana ato, an Jesosy ny feoko, an Jesosy, miongotra tato ianao, miongotra anatin'ny tendako ianao, miala ato ianao, tsy anananao fahefana, tsy anananao fahefana, ny ran Jesosy mikorina, ny ran Jesosy mikorina, ny ran Jesosy mikorina, miongotra, zay rehetra nafafinao zay rehetra nafafinao anatin'ny sakafo, zay rehetra nohaniko nafafinao anatin'ny sakafo, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, j'ai vomi au nom de Jésus, j'ai vomi tous les mangeurs que tu as mis, j'ai vomi au nom puissant de Jésus. J'ai vomi au nom de Jésus, j'ai vomi au nom puissant de Jésus, j'ai vomi tous les mangeurs que tu as mis, tous les mangeurs que tu as mis dans ma gorge, au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus, sors au nom puissant de Jésus, sors au nom puissant de Jésus, je te dis au nom puissant de Jésus, sors dans ma gorge, sors dans ma gorge, sors tous les esprits de sorciers, sors au nom puissant de Jésus, je te brise au nom puissant de Jésus, je te brise au nom puissant de Jésus. Où tu as mis, où tu as volé, où tu as mis dans ma gorge, où tu as mis dans ma gorge, sors au nom puissant de Jésus, sors au nom puissant de Jésus, sors les manger, sors, j'ai vomi au nom puissant de Jésus, j'ai vomi tout au nom puissant de Jésus, j'ai vomi les codes que tu as mis, j'ai vomi, sors dans ma gorge, Jesus, sors. Sors, je suis temple du Saint-Esprit. Sors, je te dis au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors dans ma gorge. Sors dans ma gorge au nom puissant de Jésus. Sors dans ma gorge. Tout ce que les manger que tu as mis quelque chose. Tout ce que tu as mis. Les poissons, c'est que tu as mis les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Les sangs de l'agneau. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Les sangs. Les sangs. Les sangs. Les sangs dans ma gorge. Les sangs dans ma gorge. Les sangs de Jésus. Sors au nom de Jésus, sors les manger ce que tu as mis, sors au nom puissant de Jésus, pas ici au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est parti. Alléluia. Terena Jesús. Halleluja, soratsika an Jesosy ny fanatrehany, soratsika ny tombo teto izy, soratsika ny tombo, halleluja, saotra an Jesosy tsika, soratsika Jesosy fa izy miasa anatin'ny délivrance, fa nay masina miasa ao anatin'ireny, ary mila mandroaka atsika satria le devoly mandositra amin'io dia mandroaka atsika, amen, amin'ny toerana misy atsika mila mandroaka atsika, halleluja. Saoran'i Jesosy ny fanafahany teto, saorantsika ny tompo mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja, misaotra Jesosy, misaotra ny fanafahanao, misaotra Jesosy, misaotra ny fiasanao, misaotra ny puissant de Jésus. Misaotra ny fiasanao Jesosy, misaotra tompo malala ny kasihanao nay tsirairay avy, misaotra amin'ny herin'ny fanainao masina, misaotra amin'ny afo ny fanainao masina, misaotra Jesosy, mankasitraka Jesosy. Halleluja, fandresena nomenao anay tamin'ity androandroany ity, nomenao fandresena zay Jesosy,
Ka izay rehetra nafafin'ny fahavalo tao anatiko tao, izay rehetra nafafin'ny fahavalo taminay dia efa rava zany, efa tsy ambinina aminay zany Jesosy. Mpandresy izay mananao manoatra no mpandresy Jesosy malalo. Haleluya, misaotra Tompo. Amen. Amen, amen. Zaho nanomboka anao délivrance eo matsapa marary mitendako, zavatra mibahana mitendako. Amen. Fa rehefa nivavaka teo dia nandroka teo lasa le izy. Haleluya. Zay ny hoe dia voly dia mitsapatsapa foana, fa rehefa ianao mitsangana miady dia mandositra izy miala. Haleluya. Tsy mahery nohon Jesosy, tsy zaka ny rany Jesosy, tsy zaka ny afon'ny fanahy masina, tsy zaka ny herin'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Amen, amen, amen. Tiraina Jesosy. Hiditra amin'ny fanoloran-tena antsika, anolo-tena ho an'i Jesosy tsika, satria izy niaraka amintsika teto, izy no niady ho antsika teto, niady ho antsika izy tao anatin'ny combat, niady ho antsika izy tamin'ny alalan'ny nampalala antsika izy tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mety misy zavatra maro tsy fantatsika fa izy niteny tamintsika dia nisy lesona ny azontsika tao isaorantsika an' Jesosy zany, ary voaraintsika ary ho ampiarintsika. Isaorantsika ihany vavaka maro samihafa. Dia amin'izao fotoana ampandroso an' Jesosy, ampandrosoy Jesosy ao anatinao. Afaka mandohalika ianao, afaka mitsangana ianao. Avy Jesosy hoe mandrosoa aty anatiko, avy Jesosy hoe tonga aty anatiko. Ianao efa nanafaka anao izy teo, niady ianao izy teo. Aleluia, niady ho anao izy teo tamin'ny alalan'ny combat nataontsika. Amen. Andaontsika ampandroso an' Jesosy. Amen. Raha antsika ira anankiray ity dia afaka mivavaka antsika ao anatin'izany. Ataontsika ny irany satria tonga soa Jesosy. No fanoloran-tena. Amen. Afaka mitsangana anao dia ny tananao mila sokafanao an' Jesosy, ampandroso an' Jesosy, na soa na ianao mandohalika ianao dia ny tananao ihany koa asandratrinao any amin' Jesosy. Haleluya. Nanao zay raha tsindrindra teo masinahy.
aminao ka voatonanao no samborinao karesinao koa endry Jesosy atsanga tony tanana mifanakeka tanatrianao asanatro ny feonako Jesosy asanatro ny feonako anambarako ny voatoko Atacau Jesus, atacau Amashiro, Amfisero, Peterego, Erato Fugo, Abastira Jesus, Abastira Jesus, Abastira Jesus, Abastira Dato, Abastira Jesus, Tia Jesus, Tia Jesus, Tia Jesus, Masi, Tia Jesus, Masi, Abastira Dato, Abastira Jesus, Tia Jesus, Tia Jesus, Tia Zakau, Tia Zakau, Tia Zakau, Tia Zakau, Tia Zakau Jesus, and now what Jesus, and now what Jesus, and now Pena Creator, and now you are Creator, and now you are Creator, Zakawa Jesus, and Zakawa Jazo, and Zakawa you are Creator, and Zakawa Pena Creator, and now what Jesus, hallelujah. Now what Jesus, Tia Jesus, Zakau, Tia Jesus, Zakau, and Zakawa Pena Creator, and Zakawa you are Creator, and Zakawa Jesus, Manana Patia, now what Jesus, Manana Patia, now. الاختراق هو المشكلة. لماذا يعتبر الاختراق المشكلة الرئيسية؟ Amen. Le fahatsika nan'olo tena teo saorantsika ny tompo amin'izay fanoran-tena zay. Dia andeha marana ny fotoana atsika, maranantsika ny fotoana, saotra ny tompontsika ny fanatrehany, saotra ny mpanjaka atsika satria izy niaraka amintsika teto. Ary apetraka atsika am-pelantanany koa ny programma atsika rapitso maraina. Petratsika ho pelantanany tompo satria tamin'ny maraina za dia nivavaka hoan'ny fangatahana rano Jesosy fanadiovana ny lela. Dia tsy haiko izay tondrany tompo atsika koa rapitso hoe anadio tsy haiko ny fisaina atsika angamba rapitso. Amen. Dia hivavaka atsika, apetratsika ho pelantanany izany programma zany mba tsisy ana ny fahavalo fahefana fa hifoha atsika rapitso maraina, hivavaka vao mifoha atsika dia ny mivavaka mangataka ny fanadiovana ny fanatrehany mandritra ny tontolo andro atrehintsika. Amen. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, saorako anao lehibe indrindra Tompo, saorako ianao ny fanatrehanao teto, ny niarahanao taminay teto, niaraka aminay tokoa ianao Jesosy malalo. Na dia tao aza Jesosy ny fandroka ny ataka rehetra ataon'ny fahavalo, ny plan, ny programma izy ireo tsy afanay mivavaka, nefa ianao Jesosy mbola nanome fotoana anay, mbola nanome tombonandro anay. Misaotra Jesosy,
Misaotra anao zay Jesosy satria tafahoana teto zay, niaraka teto zay Jesosy malalo, ary aoka zay rehetra voarainay Jesosy, tsisy raraka amin'ny tany, zay rehetra nirenesinay teto Jesosy, tsisy ho adinoinay Jesosy malalo, ka ho piainy pakatoa zay fa tsy ho mpanadiny Jesosy ny teninao. Ka iainanay tokoa Jesosy, ka iambina ny lelanay izahay, ahitandrina ny lelanay zay Jesosy amin'ny fomba fiteny, amin'ny fomba famalinay, amin'ny fomba firesanay Jesosy, arovo ny lelanay, arovo tsy ho azon'ilay mpamitaka, ilay mpandainga Jesosy malalo, rakofo mandrakariva ny ranao zay, satria zahay no tempolo ny fanainao masina Jesosy. Eto koa Jesosy dia mametraka ny programa rapitso rehetra, ny programa iaranay mivavaka eto Jesosy, rapitso maraina, aoka hanana fahafana zay fahazotoana izahay, aoka zay tsy ho be torimaso Jesosy, fa foazonao ndray zay Jesosy iantso anao, indrindra ametrahana ny tontolo andronay rehetra, alohan'ny asa zahay dia mametraka an'izany eo am-pelantananao, alohan'ny anao ny zavatra rehetra zay dia ametraka an'izany eo am-pelantananao, ka aoka zay Tompo malalo, afoazo ao Jesosy, foazo koa Jesosy, mba hanatratra sy ankatony lera zay omenao anay Jesosy malalo. Ko ankehitriny Tompo malalo, mametraka ny alina anay mangina eo am-pelantananao, meo torimaso mamy izay, meo torimaso tsara voavela heloka izay Jesosy malalo. Izay efa nivavaka teto, nangataka ny ranao, nangataka ny fanadiovanao, ary ianao koa efa nandroka ny fanahy rehetra ny afokafona tany anatinay tany, no esorinao, nongotanao zany Jesosy, ka ankehitriny zay dia madio zay karaha tory zay amin'izao alina izao, dia ho arovanao Jesosy, ho arovanao zay amin'ny ranao. Raha mbola misy zavatra koa ny ataonay Jesosy, dia miarahana aminay ianao Tompo malalo, ary tsy hamelanay, tsy hamelanay irery ianao Tompo malalo. Arova mba nilatrao zay, ny anjelinao ny andidina anay Jesosy, andidina ny trano misy anay Tompo malalo. Halleluja. Ka dia misaotra anao zay Tompo, misaotra ny fanatrehanao, misaotra amin'izay rehetra nataonao teto, misaotra ny fitarianao, ny fitantananao, ny fiarovanao mbola miaro anay mandrakariva. Misaotra Tompo. Amen. Amen. Dia tahiny Jesosy Tompo daholo tsika, dia rapitso indray ny fotoanatsika, rapitso maraina amin'ny 5, amin'ny 5. Alleluia.
masinayanao feno ni erinao andiamanito saizanakao avi itoeranatina andiamanito masinayanao feno ni erinao. Panay masino, panay masino, midinamanate anay, midinamitari anay, venuizay tungayetu venuini vanateana andiamanito andiamanito saizanaka tungaizay mitokana Yahweh andiamanito masinayanao feno ni afuna Yahweh andiamanito saizanaka masinayanao tena masinayawe andiamanito andiamanito sunyafunawa amasinuau amasinuau panay masino panay masino midinamanate anay midinamitari anay venuizay tungayetu venuini vanateana panay masino panay masino panay masino midinamanate anay midinamitari anay venuizay tungayetu venuini vanateana. Alleluia, tain'i Jesosy daholo tsika.